antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia miarabany amin'ny tokantrano ihany koa tsy afaka manaraka an'izao fotoana izao dia manona ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ho amin'ny rehetrarehetra ho amin'ny tenany tsirairay avy fotoana ngeza-be andro any satria nahoana fotoana anankiray izay meny Jesosy antsika fa antsika mahatsiaro ilay asa-pamonjena izay nataony dia mendrika kosa raha hitodika any aminazy tsika androany ataontsika andro anazy tsy ny androany ihany fa ny mandrakizay atsika dia omentsika an'i Jesosy fa mialohan'izany dia manasanao hivavaka dia antsika hivavaka raha sitraka hivavakantsika tompoko Andriamanitra aranay tsara indrindra masina mandrakizay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zany amin'ity fotoana mahafinaritra sy mamy be ity Andriamanitra izay arahanay rehetra eto sy ny any atokantrano Andriamanitra fantatray Jesosy fa ianao dia tsy voafetra ny elanelany tsy voafetra ny zavatra araky ny fisainanay ny eto tany Andriamanitra fa afaka tonga afaka présent isaky ny tokantrano ianao amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia izay ny tena fanirinay Jesosy Kristy hoe ianao ilay Kristy tonga ao tokantrano tsirairay avy Paska ho antsika amin'ny anaranao Jesosy ianao no lohany ianao no mpitarika ianao no mpanolo-tsaina ianao no mpitondra ny teny ianao no tompon'ny fotoana androany Andriamanitra dia tena hoe tonga soa ianao dia ataovy indray izay programanao androany Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Alléluia Amen dia mbola faly miarabantsika rehetra eto indray faly miarabany any tokantrano ihany koa aty dia fotoana anankiray izay iarahantsika rehetra mitodika makany amin'Andriamanitra mampifantoka ny fifantohantsika makany amin'ny Jesosy Kristy irery any satria aza dino fa ny Paka dia fotoana anankiray izay tena navelan'Andriamanitra hitranga mihitsiny mba hahafahantsika matsiaro mandrakariva sy mahita ny fahalehibiazany sy ny asa-pamonjena izay nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa mialohan'ny hitohizantsika ny amin'ny fotoana dia andeontsika maka ny salamo fahatelo amby roapolo salamo fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina salamo fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy raha afaka manaraka ianao any an-trano dia tsara be tsika raha ohatra ka miombona amin'ny teny ihany koa amin'ny alalan'ny famakiantsika miaraka izany ten'Andriamanitra izany vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah no mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy mamelombelona amin'ny fanahiko izy mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy eny na dia mandeha mamaky ny loha saliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko ny tsoraka azonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra mamelatra latabatra eo anoloko eo amin'ny masony fahavaloko ianao manositra diloilony lohako ianao ny kapokako feno dia feno eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-trano Jehovah andro lava aho Amen Jesosy mamy be ny teninao Andriamanitra ny teninao rehetra mihitsy ny tonga dia mamy ho anay Andriamanitra misaotra fa mbola manaiky foana ianao hiteny amin'ny fotoana rehetra na tsy mendrika ry izahay dia nidina mihitsy ianao Jesosy mba hahafahanay manolotra fiderana mba hahafahanay midera mba hahafahanay miankohaka tonga ianao Jesosy mba hahafahanay tena hoe mandova ny fiainana mandrakizay indrindraindrindra tonga ianao Jesosy satria tianao hosokafanao anay koa ny varavaran'ny lanitra Jesosy satria efa manomana toerana ho anay ianao any Andriamanitra dia tena sitraponao hoe izahay tonga any amin'ilay toerana izay efa nomaninao Andriamanitra tsara indrindra anisan'ny tena hoe fanomezana aja ny mpagnome rendez-vous ny fahatongavana eo amin'ny toerana izay efa nanasana anay dia androany Andriamanitra tena faly be izahay satria ao atokantranonay ianao eo amin'ny fiainanay ianao eo amin'ny tontolonay ianao présent foana ianao eo amin'izay rehetra misy anay Andriamanitra Jesosy misaotra fa tena tia be anay ianao dia androany koa Andriamanitra manolotra foa feno fitiavana be izahay rehetra na izahay tafaraka eto Andriamanitra na ny any atokantrano tena misaotra indrindra Andriamanitra ny amin'ny fahatsaranao misaotra Jesosy Alléluia fantatra tompo fa ianao dia mikasika mamanga tonga amin'ny fomba tsy takatry ny saina atravers ny zavatra rehetra afaka miasa ianao Andriamanitra eo anatria ny zavatra rehetra afaka miseho voninahitra ao Andriamanitra dia amin'ny anaranao Jesosy anaranao mpanjaka masina mandrakizay Amen 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 mamerina ihany ny fiarabanao antsika tsiraray avy so nay tokantrano tena fifaliana foana ny arahana amin'ny fotoana tahaka an'izao satria zava-dehibe ny fiarahana miaraka amin'Andriamanitra tsy misy azo anankiray afaka mitombony azo antoka ny fitombony raha tsy tafaraikitra amin'ilay fototra izay niorenany izay le fampartage ny mety fa ny masina tamin'ny alalandray aman-dreny tato foana hoe tsy
possible mihitsy koa tsika raha ohatra ka hoe miaina nefa tsy misy Jesosy. Mety eritreretintsika indraindray ohatra hoe mety any ny fiainana nefa ohatra misy ohatra ny olona any amin'ny hôpital sous oxygène tsika indraindray rehefa tsisy Jesosy ohatra nefa tsotsofona zany tena zay mihitsy le izy. Le raha tsika aminao ty ity hoe misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra zay mety efa nataon'Andriamanitra ho antsika ho anahy ho antsika rehetra zay tafaraka ato ho an'ny any atokantrano betsaka ny zavatra afaka isaorana. Ny tena marina mihitsy ny ten'Andriamanitra nampitondrain'Andriamanitra any Paoly hoe tsy misy excuse zany raha ny tena marina. Tsy afahantsika misaotra fa ny zavatra rehetra dia afaka isaorana na ny maso mahita ny sofina mandeha ny tongotra mandeha ny fatratrarantsika ny vanandro paka tahaka an'izao tena isaorana an'Andriamanitra satria tsy ny manam-paniriana no afaka manatrika an'izany fa ny olona izay tena hoe men'Andriamanitra famindram-po manokana. Dia andehantsika hiaraka hirany tiritira sitraka hoe rehefa misaina ny hatsaranao a Jesosy ny fatokianao isan'andro fantatro fa tsy mendrika a Jesosy a ny andray fitiavana tahaka an'izany. Dia androany Andriamanitra irahinay amin'ny fitiavana ty rehefa misaina ny hatsaranao aho fatokinao isan'andro fantatro fa tsy hoe mendrika aho ny andray fitiavana toizao makasetraka ny famindramponao zany mihitsy Jesosy ary ny fahasoavanao sino ny nafozanao ny ainao ka tongao irasideranao misaotra lehibe fitiavanao misaotra Jesosy Saudade Jesús le beneficia Jesús Tsika salivava ka anao fisaorantsika rehetra amin'izao fotoan'izao raha sitraka dia hanondrika alohantsika dia tena tombo misaotra anao ny amin'ny fitiavana be dia be Jesosy. Fa rehefa tena sainitsainiko marina Andriamanitra ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainako dia tsy fanahiana ny tokony hamaika hivoaka ny vavako fa fisaorana foana Andriamanitra. No tendrenao hanambara fiderana tsy fiderana entiko mitaraina fa fiderana entiko misaotra Andriamanitra. Dia androany Jesosy fenoana fisaorana misaotra ny amin'ny andro misaotra ny amin'ny toerana misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny fitahinany amin'ny fahasoavany amin'ny fahatsarana saotra tompo saotra ny amin'ny falebiazanao Andriamanitra. Alleluia. Saotra ny amin'ny any atokantrano rehetra izay afaka mandray an'izao fotoan'izao mampandroso an'izao fotoan'izao Andriamanitra. Saotra Jesosy ny amin'ny rehetra misaotra ny amin'ny teny izay efa nivononinao Andriamanitra ao am-bava ny siraray avy Andriamanitra. Aoka ianao no ampiteny anay androany ampihetsika anay androany misaotra indrindra misaotra lehibe ny fitiavanao misaotra Jesosy
Jesosy atsoraraka mandrakizay izay eo anatrehanao. Fantatra efa ny fahombiazana tsy etỳ tany any. Fa hiary toetra aminao mandrakizay any amin'ilay toerana izay nomanao. Ary izany no tsarovana manokana ny amin'izao Paska izao ny aretanao ny zavatra rehetra. Fa androany kosa Jesosy dia hanolotra eto anatrehan'ny altaranao masina dia hanolotra ny fonay izay ny fanoloranay tena ho anao dia ho anao mandrakizay Jesosy. Ilaza aminao izay horetany horen-danitra anao fanekena fa ianao no andrakina ny fiainanay mandrakizay. Tsy hanompo Andriamanitra hafa izay na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana Jesosy, satria tsy nisy navita ny vitanao fa ianao no mahavita ny zavatra rehetra mba ahafahanay miaina toy izao androany. Tsy manana afa-tsy anao ato am-poko, tsy misy afiry ko mihoatra anao eto an-tany. Raha reraka ao na kolavo ao, ianao no andiaky na ny foko. Tompo ianao no andiaky na ny foko. Arenako sy fananako Jesosy ianao no andiaky na ny foko. Anilanao no matsaray. Datsika hiary ilaza amin'izany. Tompo ianao no andiaky na ny foko. Laza hoe arenako sy fananako, arenako sy fananako Jesosy ianao no andiaky na ny foko. Anilanao no matsaray. Alleluia. Nisy fotoana feno faky vinao very every time
Le soutien de mon cœur, mon héritage, et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage. Tu es mon héritage, tu es mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Je veux demeurer près de toi. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Misaotra betsaka anao zay Jesosy. Tsara loatra ny fiainanay ianao Jesosy. Misaotra fa roa arivo taona lasa zay Jesosy dia nanolotra ny ainao ianao, nafony ianao amonjenanay tsiraray avy reny Jesosy. Izay ny toy izao dia no famindraponao zany, no ny alehibe ny fitiavanao, tsy navelanao ho very zay Jesosy. Izany mbola nafoizanao ny tenanao ho fato anay Jesosy teo Kalvari. Mankasitraka Jesosy. Alleluia ho anao tompo mandrakizay mandrakizay. Manompo masonay na tendrombohitra zay Jesosy. Avy aminao famonjenanay, avy aminao Jesosy namonjenanay tsiraray avy tompo. Alleluia. Manupini mas quantendro buitra aviais amu ni famunzena ilai panjakani vuninahitra nanduni vidini huai nusitra tau Kalvari. Toitaku ianao voafatsika ilangoanao izay voalefona no satroantsy no roranaku nato tsino na matiwai tau Kalvari. Ini jana wini lani aretanau ilayazu fitalini tina vitamina. Fire
be loatra ny fitiavanao anay Jesosy tsy tahaka ny fitiavan'olombelona Jesosy ny fitiavan'olombelona Jesosy dia voafetra ihany araka ny izay mety mahafinaritra ny fony izay rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'ny olona Jesosy dia izay no tiany izay no mametimety azy fa ny anao Jesosy tsy tahaka an'izany fa tena tianao foana tianao na dia ratsy azy izay Jesosy dia tianao foana izay na dia tsy mendrika azy Jesosy ary natsanganao indray Jesosy amin'ny fiainanay ho tsara kokoa noho ny hatramin'izay Jesosy na dia lavo azy izay teo aloha Jesosy dia mbola natsanganao indray Jesosy amin'ny fiainanay ho amin'ny tsara hatrany Jesosy tena mankasitraka anao be dia be izany amin'izany Jesosy fantatray loatra Jesosy fa tena tianay ianao tianay mihoatra ianao Jesosy izany mbola aretanao famindraponao aminay isan'andro alleluia fantatro fa tia ianao na mandalo mafiazao fantatro fa tia ianao tsy mafuyay ianao dao veritsika fantatro fa tia ianao fantatro fa tia ianao na mandalo mafiazao fantatro fa Jesosy fantatro fa tia ianao tsy mafuyay ianao Beruzaye fanula luvatu misejani maftenya Tita kwitsu Isaya farana Sufa teu ianao Jesosy Sufa bura teu ianao Natsaganao dray utsara kuku Ni fiainana Jesosy Fiaina kutubu miojini talu Kizaya tupo tia yana Natsaganao dry utsara kuku Ni fiaina kutubo miojini talu fantatro fa tia ianao fantatro fa tia ianao mandalo mafiazao fantatray Jesosy fa tia ianao fantatro fa tia ianao tsy mafuyay ianao Beruzaye fanolalovanay Jesosy Beruzaye fanolalovako Ni sejani maftenya Sitakwitsu Isaya farana Sufabula teu ianao
mpanagana fiainana anao mpanagana fiainana anao Jesosy Jesosy mahatonga anay tsy mahatsapa ny fitiavanao satria miandry fitiavana amin'ny olona izay Andriamanitra. Ilay fiantefan'ny fonay no vainay any amin'ny zavatra hafa dia ohatrany tsy mahatsapa fitiavana izay indraindray. Fa androany Andriamanitra mazava aminay fa rehefa atodika makany aminao kay ny fijerinay sy ny fonay rehetra Andriamanitra dia tsy misy irika, tsy misy hevitra hafa ankoatra ny fitiavana mitobaka eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy Andriamanitra. Rehefa matsiaro ny nafoizanao ny hainao izahay Andriamanitra, rehefa mahita eny fa na dia mety hoe sary ny foronina ho tahaka ny filma fotsiny ary mba hahafahanay mahita an'izany fa hafa misy ny zavatra tena niatra sy tena hoe tamin'izany fotoana izany Andriamanitra mbola mihoatra lavitra. Rehefa misainsaina an'izany zay Jesosy dia mahita fa tena tianay marina ianao. Zahay Jesosy tsy mahavita, mety tsy mahazaka izahay raha ohatra ka hoe misolo toerana ny hafa indraindray hoe tokony misy zavatra miatra amin'ny hafa dia lasa izay no tratra eo ny fitenin'ny olona dia hoe tratra farany. Indraindray izay menimenina Jesosy anatrehan'izany fa nefa Jesosy nororaina ianao, nisy fivadianamana teo aminao. Izao rehetra izao nitodika sy namela lamosina anao, nokapohana ianao tsy noho ny fahotanao, niaritra ianao na dia zanak'Andriamanitra ary ianao afaka niantso ny legiona ianao tamin'ny fotoana, nefa tsy izany nataonao Andriamanitra fa niaritra ho anay ianao, ho fanafahana, ho fanasitranana, ho famonjena anay rehetra Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy satria atsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako Tompo mihoatry ny taloha, tsy navelanao rava mandraky izay zahay satria Tompo tianay ianao. Saotra indrindra Tompo. Saotra Jesosy satria rehefa nanovanay ianao dia confirme ny teninao mihitsy izany hoe raha misy olona ao aminao dia olom-baovao izy, tsara kokoa mihoatra noho ny taloha. Asehonao mihitsy izany Andriamanitra fa tamin'ny fotoana nivoahanao tao amin'ny fasana tsy mitovy amin'ny corps taminao tetỳ an-tany fa corps hafa no nivoaka Andriamanitra nitsangana. Dia amin'ny fotoana anangananao anay koa Andriamanitra dia vaovao izay rehetra Andriamanitra. Alleluia. Fahatsapana vaovao
rehefa mahita izay Andriamanitra ny fahalebiazanao dia mihoatra noho ny tsirony siramamy eo am-bava, mihoatra noho ny tsirony tantely eo am-bava, mihoatra noho ny tsirony fary mandavataona ny fary mamy foana, fa mihoatra lavitra noho izany ianao Jesosy. Dia mamy ny fonay Jesosy izany rehetrarehetra izany, mamy be Jesosy. Ataontsika araka iteny any atokantrano eny hoe mamy be ianao Jesosy, mifona aminao fa kay tsy ianao no mangidy fa ny vavako no mangidy tamin'ny fotoana ny rako taminao Jesosy eo. Ankehitriny Andriamanitra dia ao ka ny hamaminy ny teninao sy ny fahatsaranao Andriamanitra no saveur ho reniny fanahiko koa androany Andriamanitra. Le tsironao Andriamanitra, natsoinao izay ho sira ety an-tany Andriamanitra. Hitonao ny fahazavana izao tontolo izao, fa ianao ny fahazavana voalohany Andriamanitra tsara indrindra, tsy ny masoandro, tsy ny kintana ny fahazavana ny fironinao voalohany, fa ny fahatsaranao Andriamanitra, le fahalebiazanao. Mamy ny foko ry Jesosy, ny famonjena, mamy le famonjena, tena mamy le famonjena, mamy be le famonjena, mamy be le famonjena. Dia raha antsika manao tiritira sitraka hoe mamy ny foko ry Jesosy ty, ny famonjena izay vitanao, sokony navelanao Jesosy, tsy hoe nitehirizinao dia niendrasanao anahy, fa navelanao le izy Jesosy, mamy be Jesosy. Alleluia. Dia raha antsika rehetra manao zany mamy ny foko ry Jesosy, ny famonjena zay vitanao, ny adiso, ny adiso navelanao, tena fakao Jesosy malalo, Jesosy malalo, pamonjy soa ianao, indrony aki ho atolotro anao raiso anao, raiso so malala
Jesu malalo Jesu malalo Kamu Jesu dunia kutu mekwanau fukwanau Funukanau Sai sitakau Seseorang bola misy fofonainy eo aminay Andriamanitra raha mbola velona koa zahay Jesosy dia hirehatra ao anatinay faniriana mandrakariva ny ankohako eo anatrehanao ny anompo anao anao izay tianao ho mpanatanteraka amin'ny programanao Jesosy eo tsy hoe ataonay deuxième plan programanay fa zao ho foananay amin'ny programanay Jesosy tiako amin'ny programanao Jesosy natao satria ny hevitra ny tsara indrindra ny fitondranao ny tsara indrindra ny fahaiza mitantanao no mety indrindra ny fitarianao no tena fahendrenina tsara indrindra sady marina indrindra Andriamanitra sao tontolo zao mety manana amin'ny fahendrena kanefa nampianarinao zay tamin'ny alalam-panomponao Jakoba 7 milaza fa hoe izany fahendrena izany dia tsy avany ambony tsy ny fahendrena rehetra Andriamanitra no avany aminao fa ny fahendrena tena andrandrainay sy tena hoe tianay hirehatra foana anatinay Andriamanitra dia ilay fahendrena hoentin'ny fanahinao Andriamanitra dia ny fanahin'ny masinao anao ka ampiteny ampihira anay rehetra androany ka afaka hiteny zay raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao no antony fisiko hitsaokanao tao veritsika izy raha mbola velona Jesosy mbola velona Jesosy alleluia raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao no antony fisiko hitsaokanao Jesosy amin'ny androko rehetra zany Jesosy hitsaokanao amin'ny androko rehetra hitsaokanao anao tsisy fety hitsaokanao raha mbola velona Jesosy raha mbola velonao zao no faniriko hitsaokanao ny antony hitsaokanao amin'ny andronay rehetra Jesosy dia mbola hitsaokanao zahay hitsaokanao amin'ny androko rehetra hitsaokanao Jesosy anao tsisy fety hitsaokanao Jesosy ny aminay rehetra Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano Andriamanitra tsy any am-piangonanay ihany no tokony hitsaoka izay Andriamanitra fa tahaka nyity fotoana androany ity ampatsahivinao anay manokana fa tamin'izany fotoana izany nambaranao bokin'ny Exodus 2:20 Andriamanitra fa misy fotoana tsy tokony ho adininay ary ny eo amin'ny 5:20 tena manamafy an'izany mihitsy hoe manafatra mihitsy ianao tamin'ny fotoana ny tenenao ny Mosesy dia tahaka amin'ny teny tahaka an'izao ianao hoe afaparako mihitsy hatramin'ny taranaka faramandimby aoka hatsiaro an'izao fotoana izao
dia amin'ny fotoana ohatran'izao Andriamanitra ty fotoana androany ty Andriamanitra atao amin'ity tokantrano ity Jesosy Kristy dia mahatsiaro anao zay Andriamanitra, mahatsiaro anao zay anatin'izany ilay paka Jesosy tsy any ivelany fa atao tokantrano satria tamin'izany fotoana izany Andriamanitra nasaina ny rindrina ny varavarana dia izay koa Andriamanitra androany idinay ny varavarana rehetra tsy mitondra fiainana eo amin'ny tontolonay fa varavarana tokana misokatra Jesosy dia varavarana afaka hidiranao dia mandrosoa Jesosy dia tonga soa ianao manerana anay mifanatrehanao androany Andriamanitra ao anatinay rehetra ianao eo amin'ny fiainanay rehetra ianao na ny atokantrano ny mpanaraka rehetra Andriamanitra dia miaraka aminao zay Andriamanitra. Halleluja. Fa ilaina ianao Andriamanitra faran'izay tiana indrindra ianao Andriamanitra. Mandrosoa Jesosy, mandrosoa Jesosy tsy hainantsika mitsikisiky mihitsy hoe tonga soa ianao Jesosy eo amin'ny fiainako indray androany ny fanatrehanao maniry ny foko toeranao kasy fa manantenanao fa faran'izay ilaiko faran'izay ilaiko sitiko fa faran'izay ilaiko sitiko fa faran'izay ilaiko sitiko eo anilana fa faran'izay ilaiko sitiko eo anilana totikitiaka ho an Jesosy. Halleluja. Mamerina ny fiarabana tsika isa-tokantrano afaly izay afaka miaraka aminao anatin'izao fankalazana amin'ny Paska izao ary misaotra an' Jesosy be dia be tsika afaka miaraka eto indray ary mankasitraka ny tompo ankiony amin'izao fotoana izao. Manaritra anko mamerina ny fiarabana ny mpiara-manompo rehetra pasteur Adolphe Mivady sy isika rehetra izay tona raha mety dia asiana tona kely zao izipaka vetivety izipaka samy manao zao izipaka n'izay tandrify izay tratra ny tananao dia miarabanao ihany koa ny isa-tokantrano tratra ny Paska 2022 tratra ny Paska 2022 ianao tokantrano ao mety rery ianao zao fa tsy rery ianao fa io Jesosy mety eo ambony fandrina ianao marary manasa anao zay anaraka an'izao fandarana zao so fiarahana anatin'ny fiankofana sy dinika momba ny Paska. Matsiaro pasteur hoe tamintsika nanomboka fandaharana dia tsika mianaka rery zao tsika 4 taona teoriana dia miaraka eto miaraka amin'reto mpiara-manompo mahafinaritra misy fiankofana en direct tena tsy haiko fa faly be mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra ary araka izany fanentanana fiandohana zany dia izy fanontaniana eto dia izy valiny mangataka amin'ny tompo izay mba ho solo-tenanao ny tokantrano ametraka andreo karazana fanontaniana mahakasika amin'ny Paska. Misy taona Jesosy manazava dia manome fanoharana dia ohatrany eo amin'ny Matthieu 7:10 miverina ny mpianatra ny andiny 4:30 naran'i Jesosy ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy dia miditra tao an-trano izy eto zany tsy ho an'ny vahoaka fa no anisa tokantrano ihany koa ary mpianana nakeo aminy ka nanao hoe tahaka ny androany zany tsika mpianatra tonga eo amin'ny Jesosy izay sorana tompo fa manana mpanompon'Andriamanitra sika atao miniraka dia mahavariana be fa ozy izy mpianatra hoe Jesosy lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary teny an-tanimbary. Talohan'io moa Jesosy nanao ilay fanoharana momba ny tsiparifary dia mahafinaritra be ny réaction mpianatra pasteur tsy nijanona tany fotsiny zareo rehefa tsy azony ilay izy fa niverina izy dia nantany dia ohatr'izany koa ny fotoana androany inonay fa hitondra fitsaharana sy fiadanam-po ho an'ny rehetra. Misy verset biblique anankiroa zay fitenin'ilay pasteur tamin'ny fandarina tamin'izany ary ho fantatrareo marina dia ny marina no afaka anareo tsy handevo ary raha ny zanaka no nafaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Androany izy fanontaniana fa indrindra izy valiny
tonga dia apetrako ny anjara fanontaniako satria ny thème antsika androany dia hoe Kristy voavono Paska voavono ho atsika. Ny fanontaniana apetrako pasteur nanomana kely any fa tsy hoe za rery moa ny teny eto. Ny fanontaniako voalohany pasteur dia hoe fa maninontsika no mila manao fety? ia mivelatra kely moa miarabany tsiray avy any tokantrano zay manaraka amin'ny fandarana ho antsika rehetra ihany koa amin'ny Paska androany velatra ho any rehetra mihitsy androany moa zany ohatry ny hoe dinika kely eo tokantrano le izy hitantsika amin'izao fa tena hoe mahazo aina daholo ny rehetra eo amin'ny toerana misy azy ohatry ny hoe tapohantsika ao anatin'le fotoana fa tena inoko hoe fotoana anankiray miavaka androany satria eo amin'ny fanatrean'Andriamanitra tsika rehetra misy ilay tokan'izay eo anivontsika Jesosy no anarany ary izy ilay Paska ho antsika satria voavono fety tena goavana indrindra ny Paska satria raha mandinika isika eo amin'ny Exode 12 ohatra amin'ny Exodus 12 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa Jehovahandriamanitra dia niteny hoe izy dia nilaza hoe tamin'ny Mosesy fanoharana tandindo ny zavatra ho avy. Ny baiboly rehetra moa zany dia manondro an Jesosy Kristy daholo. Raha vao tsy manondro an Jesosy ny baiboly dia tsy tanteraka any am-pilamina sy programan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra toriana. Zay mahatonga ny tompo nilaza hoe dinionareo ny soratra masina satria verinareo fa avy ao ozy izy no azaonareo fiainana. Nefa ozy izy tsy mino anareo. Zany hoe ninona finoana teraka avy amin'ny baiboly vakiana fa tsy manondro an Kristy dia sandoka. Ary raha milaza isika mikasika momba ny Paska ny fety rehetra hain'ny kristianina daholo no mankalaza azy toy ny hoe krismasy pentecoste etsetretsetra zany be dia be reo ao anatin'ny soratra masonao zay tokony hankalazaina tokoa ny amin'ny fahaterahan'ny-mpamonjy ny amin'ny fahatongavan'ny fanamasina fa raha tsy nisy Paska dia tsy nisy zany rehetrarehetra zany satria mila fantatsika aloha pasteur sy ny mpanaraka rehetrarehetra ary tsika rehetra zay tonga eto fa ny Paska tsy hoe teo amin'ny azy fijaliana no nanomboana azy fanehoana teo amin'ny azy fijaliana fa ny Paska fony mbola tsy ary zao tontolo zao dia efa voavono Kristy. Vakitsika kely ny Apokalipsy 3:29 vetivety lay porofom-panehoana ara-baiboly nampahitana ny Jaune n'apôstôly ny zavatra ho avy sy ny zavatra lasa ela nampahitan'Andriamanitra azy amin'ny anaran'i Jesosy ary ihany koa akeo ny laony ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao. Amen. Fotom-panondrenana n'izao tontolo izao dia Kristy voavono. Nefa voalaza ny bokin'ny Korintiana voalohany 5:7 hitantsika tsara io teny io hoe manambara sy manakaiky kokoa mikasika amin'ny fanakekezan'ilay fanambarany Jaune amin'ilay filazan'ny apôstôly Paul momba ny famonoana ny Kristy ho Paska ho antsika. Ny anaran'i Jesosy fa voavono Kristy Paska ho antsika. Amen. Voavono Kristy Paska ho antsika. Ny Paska zany fanehoana ny aretan'i Jesosy sy nahafatesan'i Jesosy fa Jesosy Kristy ilay endriky ny zanak'ondry zay fa voavono talohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Zany hoe mbola tsy niorona sy namorona akory Andriamanitra tao amin'ny alfahany dia efa vita ny omega amin'ny Paska. Naniraka Andriamanitra ho fiandohan'ny zavatra rehetra tao amin'ny Paska satria raha tsy nisy Paska tsy nisy Pentecoste ary tsy tonga zanak'Andriamanitra ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany raha tsy nanaiky Kristy ho tonga olona ho faty ny antsonan'Andriamanitra ray izay tsisy afaka niantso zany anaran'izany hatramin'ny voalohany. Mosesy tsy niantso hoe Aba, Josoa tsy niantso hoe Aba, i Abrahama tsy niantso, tsisy niantso an'Andriamanitra hoe ray raha tsy tonga nofo Jesosy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany nanaiky ho tonga olombelona tamin'ny nanarona ny fanahy any Maria dia tonga zazakely tao akibony lay tontolo tao amin'ny mandrakizay amin'ny fiombonany ray atao hoe zanaka. Rehefa teraka izy dia nomena anarana atao hoe Jesosy dia nampianatra ny mpianana izy sy ny olona rehetra nanomana ny fahatongavan'izany atao hoe fahafahan'ny olombelona rehetra miantso an'Andriamanitra hoe ray izany. Noho izany raha misy fety tokony hankalazain'ny kristianina sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ambony lavitra noho ny Pentecoste sy ny fety ambony rehetra dia ny Paska. Vakio kely ny Exode 12:20 ny Exodus 12:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa azafady pastora. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona tao amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo
dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Amen. Zany hoe ny 1er janvier tokony hoe anaovana paska zany dia zao androandroany zao mity volana avrily 4 androany dia ty daty androany ity zany a ny tokony voaloham-bolana ao amin'ny calendrier an'Andriamanitra mikasika momba ny paska. Tsika tsy resaka momba ny fotoana. Ny fotoana afaka atao voalohany daholo satria tao-pasoavantsika zao tsy miteny tsony ny andro, tsy miteny ihany koa ny fihinana, fa ny zava-dehibe amintsika Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Noho izany ny fankalazana tsy maintsy misy. Noho izany tsy dia tena hoe antony lehetra tokony ho sakana izay vanim-potoana ankalazana azy na tsy. Tokony hankalaza isan-taontsika, tokony hankalaza isan'andro tsika, tokony hankalaza amin'ny fotoana rehetra tsika. Arak'izay lazain'i Jesosy hoe zao natao ho fahatsiarovana. Nataony tompo tamin'ny famonjenantsika dia zavatra sarobidy sy mihoatra lavitra noho izay fahatakara no sainina maha-olombelona azy. Noho izany raha misy ny fety tokony ankalazany indrindra ny paska, ankalazany indrindra eo amin'ny fiainan'ny kristianina dia ny paska. Misy manana fantana ve namako azafady? Alleluia. Tsy fantaniana fa ohatrany hoe mba diniantsika miaraka kely eo ahoana no maninona marina moa zany no hoe betsaka mantsy ny kristianina manontany hoe matetika amin'ny fotoana ny fankalazana momba ny ataoko hoe événement chrétien dia raha izay ny ahafahako miteny azy tsapinytsy kristiana le izy dia ny zavatra ohatrany hoe hita amin'ny ankapobeny ohatra fotsiny zao misy anankiray zao ty za zao vogakabe vao nahita an'ity hoe ny paka le hoe paka en français zany raha vao misy s izy dia fête païenne, raha sans s izy dia zay ny chrétien. Satria tsika zao raha vao mijery ohatra mijery baiboly teny français zao ianao dia mijery ny exode ohatra boky ny exode raha en français zao izy aiza moa izy teo ny anaran'i Jesosy exode 12 dia mahita fa paka sans s any ao fa nefa ianao raha mitape amin'ny Google ohatra dia ka manao paka avec s dia tonga dia renvoyer any amin'ilay fankalazana zao tontolo zao dikan'izany bitro atody chocolat satran'izany dia rehefa nijery an'io mihitsy dia hoe inona nidikan'ilay paka en anglais zany izy Easter dia nefa rehefa nidika teny fotra le Easter Andriamanitra tany amin'ny Babylone resaka fertilité le izy dia zay ke mahatonga le sary bitro satria teraka be dibe zany hoe devienn'le zao tontolo zao zany le message dia exactement betsaka ny fety kristianina fa raha vao ohatra hoe tsy mijoro ve tsika sa hoe ahoana ny ahafahantsika mety hoe ohatra hoe ho anazy hoe inona zavatra afaka inona ny impact afaka hoentiko eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tokantranoko mety hoe amin'ny zanako sy ohatran'izany mba ahafahana tena hoe mivaloriser zay ny tenenako azy satria lesy loha zany tsy hoe miankina amin'ny valorisation antsika ny valeur an'Andriamanitra fa tsika fotsiny andrasan'Andriamanitra tena hoe aneo an'ilay tena hoe paka marina paka sao dia sanatria hoe paka atody ve sa hoe satria atody ny hita ny ankapobeny raha vao hoe paka fa tsy le Jesosy mety hoe inona ny zavatra mety hoe afaka mahasamihafa an'ireo zavatra anakoroa ireo pastora dia ny fomba fanehoan'Andriamanitra an'ilay izy ao anatina directive zay misy taridalana omen'Andriamanitra anehoana ny mampiavaka ny paka kristianina sy ny paka n'izao tontolo zao. Raha tany amin'ny testamenta taloha zao dia maneho mikasika momba ny hoe kitonontono le ondry zanak'ondry le izy fa tsy zanabitro zany hoe tsisy ifandraisany mihitsy ireo zavatra anakoroa reo tediavin'ny jentilisa hovainao bitro le izy raha zay le asan'ny devoly zay devien le fahamarinana any amin'izay mampetipety ny sainy kanefa tsy voatery hoe zay ny marina na eken'ny sainy be sy ny maro azy fa ny directive an'i Jesosy eto dia maneho hatramin'ny voalohany lay endrim-panehoana ny mahazanak'ondry an'i Jesosy mahazanak'ondry an'i Jesosy. Fomba nataony amin'ilay zanak'ondry dia hoe atsatsika hatramin'ny voany sy ny fony sy ny nofony dia hoanina dia tsy avela izy tavela zany ohatr'izay le fisehon'le tao amin'ny testamenta taloha eo ambany lalàna zany ny fanambarany Mosesy aloha eto fa fanoharana sy tandindro ny zavatra ho avy dia Kristy ny endrik'ilay afo dia midika fitsaran'Andriamanitra zany hoe niantra tamin'i Jesosy daholo ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra zay tokony niantra teo amin'ny fiainan'ny olona sy ny zanak'olombelona
zay le nampahitana ny jaona amin'ny jaona toko voalohany 20 hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zanak'ondry le voalaza fa tsy bitro indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo zao jaona toko voalohany 20 zany hoe Jesosy Kristy dia saiky tsy natao faty raha to ka tsy mitondra ny fahotany zao tontolo zao tsy mendrika azy zany atao batisa amin'ny fibebahany zany satria ina nibebahany ao fa noho ny fahotany zao tontolo zao tao aminy dia nanaiky ho ataony jaona batisa izy dia ohatra izay mihitsy le lalana dia marsha mitondran'andriamanitra n'le izy voavono izy taloha amin'ny fandroenany zao tontolo zao naseho tamin'ny endriky ny ondry ny saringotra tandroka tamin'ny androny Abrahama jereo tsara ny ao anatin'le fanomezana fa zanak'ondry ny tao fa tsy hoe bitro voasambotra tany anala akory fa ondry misaringotra tamin'ny zavatra ny tandrony endriky ny lay felo tsilo napetraka teo amin'ny korona ny lohany zay tsy misy zay mari-pamantarana anehoana fa le solony Isahaka fa tsy Isahaka natao fanatitra le fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tanindindony Kristy zay ho avy amonjy zao tontolo zao ny impacta ny fanoloran-tenan'i Jesosy any tsy teo Jerosalema ihany tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'izao tontolo zao mihitsy porofom-panehoany zany fa afaka anana fanantenana famonjena amin'ny alalan'ny finoana azy zao tontolo zao noho ny fanoloran-tena ndre mandeha teo amin'ny azo fijaliana naseho hita maso tamin'ny endriky ny zanak'ondry tsy misy kilema zay natolotra ho famonjena ny besiny maro dia jereo ny zavatra nisy fa vakeo kely le aloha le azafady pasteur leo bokyny Genesis vitivity Genesis toko 20:17 minaran'i Jesosy ary Abrahama nierika anjery ka indro nisy ondry lahy teo ivoany voasangazotry ny kriatrala ny tandrony dia lasy Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana hosolony zanany hosolony zanany ya hosolony Isaka ny dikany dia eritreretany hoe lahantitra be Abrahama rehefa ampitolona amin'ny ondry io hoe ifampitolona amin'ny ondry ngeza be matombo saringotra ny tandrony enjana be efa ngeza no zany raha ohatra ka ifampitolona amin'io izy mandra-pahatonga an'io voafatotra zava-doza fa nataon'Andriamanitra saringotra tamina hazo le izy mba ho raisi-potsiny satria ny fony Abrahama na fony zanany lahy tokana fony tadiavin'Andriamanitra mandraka androany reto fony tadiavin'Andriamanitra tady fo misokatra Andriamanitra tsy mitady ninninona avy aty amintsika Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika raha tsy ny elohavany fo ho an'Andriamanitra dia zava-poana mitady fo Andriamanitra fa raha vao nomeny Abrahama le fo ny tadiavin'Andriamanitra dia tsy navelan'Andriamanitra mitotototo i Abrahama hitady fanatitra ho solon-janany zany hoe lay endriky ny valim-pity mpisokafany fo ny Abrahama ho an'Andriamanitra natonga an'Andriamanitra ny saina sy nanomana zanak'ondry ho solon-janany ondry lahy be io matoa lava-tandroka ary ny tandroka eny amin'ny loha no mipetraka ny tandroka ao anaty baiboly endriky ny voninahitra zany hoe saringotra tamin'ny tsilo le izy dia afaka naka azy mora foana Abrahama fa tsy afaka nanohatra azy le ondry dia ohatran'i Jesosy nanolo tena amin'ny Isaïe 53 tena hoe nentina tahaka ny zanak'ondry ety novonoana izy tsy manako-tenenina akory fa niraisi-potsiny zany hoe fanoloran-tena ny Jesosy fa tsy niterena ho atolotra izy zanak'ondry ny fanoharana fa tsy bitro le izy fa le Andriamanitra babilonianina sampy zay makapaka sandoka hvkl amin'ny antsony pasteur amin'ny teny frantsay dia ilay fetiny zao tontolo zao ary io ny problème ny mpianatra marketing moa milaza fa nanomboka tany 1951 oviana nisy ny marketing fa ny marketing dia karazana fanaovana dokam-barotra zavatra anankiray izanatsarana dia roitina le izy mba ho alaporteany rehetra amin'izay rehefa avy eo ny fafana misitraka an'le izy fa ny ao ambadiky le izy tombony manokana hoan'io ny devoly ny ao ambadiky ny eo devoly zany ny ao eritreretony hoe zany zavatra mitrangy zany hoe hatrany amin'ny Genesis jereo tsara ny zavatra nisy iza nanao an'izao voalohany tamin'ny Eva hoe raha hinana ny tianareo dia tsy ho faty tokoa piobane zany devoly napiditra le programme atao amin'ny Eva noho izany zay zavatra hitantsika eto ambonin'ny tany iainan'ny olona sy anaran'ny olona amin'izao zavatra tsy vahiny akory fa zavatra efa hitantsika hatrany amin'ny bokin'ny Genesis avokoa misy tompona antoka sy tompona andraikitra ao ambadiky zao zavatra misy eto ambonin'ny tany zao zay tokony hananan'izao tontolo zao fa namamantatra mba hahafahan'ny olona tsirairay avy miaino amin'ny sitraposy ny programme an'Andriamanitra ao amin'ny andininy fafito sy andininy favalo amin'ny Exodus toko 12 dia voalaza mihitsy le direktiva hoe atsatsika amin'ny afo le izy fa tsy andrahoana amin'ny rano midika le andrahoana amin'ny rano dia midika hoe
ataingina le izy dia asiana rano ohatran'ilay fandrahoan-daoka ireny. Ny fiainan'ny olona le rano, fampahorinan'ny olona le rano, zany hoe le fanatitra amin'ny endriky ny bitro tsy hitondra fiadanana ho an'ny olona fa fampahoriana ho an'izao tontolo izao. Ny fiafarana io zany namody mahafinaritra be aza le fety a dia fampahoriana ny ao ambadika le izy satria tsy mifanaraka amin'ilay programan'Andriamanitra ny zavatra. Tia satana ho voizina am'lina lalana ny sain'ny olona tsy ho amin'ny fandresen'ny Kristy fa ho amin'ny fifalian'izao tontolo izao fotsiny. Honao pasteur atreto rehefa miresaka tsika dia ohatran'ny hoe miresaka momba ny nahafatesan'i Jesosy nefa rehefa paka dia miresaka koa momba ny tsanganany tamin'ny maty. Eo amin'ireo le événement anankiroa ireo a inona ny zavatra tokony tsaroan'ny kristianina, tsy tena hoe inona ny manandanja kokoa hoe nahafatesana ve sa ny tsangana sa inona ny ifandraisan'ireo a hitariko amin'ny fanontaniana hoe tena tsy maintsy maty ve Jesosy, tena tsy nisy lalana hafa ve, tsisy moyen hafa ve afaka nampiasain'Andriamanitra hamonjenantsika fa tena tsy maintsy Jesosy mihitsy ve ny natolotra maty le izy maty mihitsy zany hoe tena tsy maintsy izay ve pasteur? Nahatongavan'i Jesosy aloha voalohany indrindra dia tsy hoe hiakatra ny an-danitra na hitsangana amin'ny maty fa ny ho faty mihitsy eo amin'ny toerantsika. Ohatra izao ilay fipetraka ilay izy efa nazavaika any izy ity fa ezako mihitsy alalandalina kokoa angamba androany. Jesosy Kristy nahatongavany dia tsy tahaka ny fahatongavan'ny olombelona rehetra. Voalohany aloha tsy nalalalahy Maria, tsisy Josefany niray taminy ka nahatonga zazakely tao an-kibony atao hoe Jesosy. Fa voalaza amin'ny lioko toko voalohany fa ny fanan'Andriamanitra nanarina ny Maria dia tao an-kibo Jesosy arak'izay tenina mitondraina ny anjely Gabriel. Rehefa tonga olona Jesosy naka ny endriky ny nofo izy tao an-kibon'ny Maria, tonga olombelona dia ny fahasamihafana misy teo amin'le le famorona voalohany sy le famorona faharoa. Ny famorona voalohany Andriamanitra nakeo amin'ny vovoka, zany hoe i Adama tsy manana ray afa-tsy Andriamanitra koa ary tsy nanana reny afa-tsy tany no nasian'Andriamanitra fofinaina dia vita i Adama. I Adama zany tsy izy tatopotra fa zanak'Andriamanitra satria ny fofinain'Andriamanitra tao amin'ny vovoka, nikambana ny vovoka sy ny fofinaina dia tonga olombelona. Genesis toko faharoa ny 17. Ny fo zany Adama tonga dia tsy nafantatra hoe dada sy neny tsy taizandray sy reny zany Adama fa taizan'Andriamanitra Adama napetrany tao amin'ny Saedena. Rehefa hitan'Andriamanitra fa rery teny Adama dia ozy Andriamanitra hoe anamboarako vady saza ho azy. Naso ny teny hivavaka tsatsika hatramin'ny fipoiran'ny fiangonana. Dia Andriamanitra tonga teo amin'ny Adama nasondritory azy dia nanokatra teo amin'ny kotiny, teo amin'ny lanovoan'ny Adama, naka tao latezana izy dia naka nofo izy. Nataony solon'osy izy Baiboly dia vita Eva. Dia rehefa vita Eva dia nentina teo amin'ny Adama dia naseho teo amin'ny Adama hoe ity vadinao. Andriamanitra tsy nitsokatra ny vavany fa Adama ny tonga dia taitra rehefa tonga Eva. Zany hoe efa nataon'Andriamanitra mihitsy le fe-potoana natoriny sy ny fotoana ahatairany. Tao anaty torimaso Adama Andriamanitra ny karakara azy. Zay mahatonga antsika tsy tokony hametra ny tanan'Andriamanitra amin'izay zavatra eritreretin'izay tsika hoe ohatr'izao ny tokony hisehonina, ohatr'izao ny zavatra hainy atao satria na ao anatin'ny fotoana toy ny ampatoriana ary tsika eo amin'ny fiainana tsy mahita ninninina ao anatin'ireny Andriamanitra miasa any ambadika any. Ohatra ny nataony tamin'ny Adama ihany koa. Nentina Eva dia hita teo dia izy hoe taolana avy amin'ny taolako ty sy nofo avy amin'ny nofoko. Tiany atao hoe vehivavy, zany hoe Adama no nanome ny anarana hoe Eva fa Andriamanitra tsy nanome anarana ny Eva hoe Eva fa i Adama nanome azy. Dia ohatr'izao amin'izay le fomba isehon'ilay izy. Rava le famorona voalohany satria nivadika tamin'Andriamanitra ny nofo. Rava le famorona voalohany. Tsy nifandray tamin'Andriamanitra intsony ny nofo ary mandra-pahatonga ny fotoana iverenan'i Jesosy dia tsy mifankahita amin'Andriamanitra ity nofo ity. Tia zany le famonjena farany andrasan'ny olona. Ny karazam-pamonjena nomen'Andriamanitra zany dia misy amin'ny endrika telo le izy. Famonjem-panahy, fanahy vaovao ny ao anatintsika. Izay le olom-baovao tsika. Aina le tsika olombelona mila avozina mifanaraka amin'ilay fanahy vaovao ary ty teny ity le miandry ny famonjena farany amin'ny fotoam-pampakarana antsika. Dia zao fisehoan'ilay izy. Tonga Jesosy Andriamanitra zato isan-jato. Tao an-kibon'ny Maria izy dia tonga olombelona niara-nona tamintsika, ohatra ny pasteur zao, ohatra antsika rehetrarehetra zao niara-nona tamintsika. Tamin'izany fotoana zany izy olona teto ambony tany. Fitsika nataon'Andriamanitra tao aminy fanahy tsika izao tontolo izao tsika le izao tontolo izao vonjeny
nampahitana ny jauna hoe io le zanak'ondry mitondra ny fahotany zao tontolo zao le zao tontolo zao lazainy io le taranakitsika mbola hatrany amin'ny zafiafy-zafikitro mbola tsisy dia fatao amin'i jesosy daholo zany hoe zao tontolo zao nanomboka tany amin'ny alfa ka hatrany amin'ny omega zay ho taranaka rehetra eto ambony tany tao amin'i jesosy 2 taona efa lasa daholo zay no mahatonga amin'laza hoe ny maha-izy azy dia izy no alfa sy omega izy manambara amin'ny farany hatramin'ny voalohany ary milaza zay mbola tsy natao akory natao tao amin'i jesosy dia zay fahatongavan'i jesosy nofo zay amin'izay natonga azy tsy maintsy mikondannena teo amin'ny toerantsika dia etapy anankitelo no tsy maintsy nandehanan'i jesosy aza vaika ty androany dia tsy miverina tsony fa mino fa hotahin'andriamanitra daholo tsika voalohany rehefa lasa nofo jesosy tonga nofo izy dia ozy izy ny Hébreux 4:4-7 ka 5:5 vakio vetivetany le vision an'andriamanitra tamin'ny nanekiny ho tonga nofo pasteur Hébreux 4:4-7 ka 5:5 ny anaran'i jesosy koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba anafahany zay rehetra nandaniny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no ny tahotra ny fahafatesana amen natongavan'le zaza ho nofo dia ho faty ny dikan'io teny io mba ahafahany mandresy ny devoly sy anesorany ao anatintsika ny tahotra fahafatesana ahafahana tena antsika fiainana fa ho velona mandrakizay tsika zay ny dikan'io teny io dia eny io ny le ahoana ny fomba nanaovan'i jesosy azy ny genesisy adama ny tenenin'andriamanitra ao Genesisy 3:9 angamba izy zay hoe vovoka ianao dia ody vovoka indray zany hoe raha iverina vovoka adama tsy maintsy iveriny vovoka adama zany satria nanota sy mivadika tamin'andriamanitra Kristy jesosy kosa tonga nofo le teny nanozonany any adama mba ho kondannena teo amin'ny toeran'ny adama tsy pakatosi ny taranany atonga an'le fiverenana ho vovoka tsy fanaperana fa ahafahantsika mitafy lay endriky ny nofo tsy mety loha amin'ny alalan'ny fanoloran-tenany ahoana ny ampitrangany zay zavatra izay raha tsy nisy pasaziny fahafatesana tsy misy fiainana io aloha zany le vision voalohany tonga nofo jesosy ho faty tsy mety maty izy satria andriamanitra ny natiorany tsy mety maty fa ny natiorany olona voaozina ny mety maty noho izany natongavan'i jesosy tsy hanao mirakla tsy hanasitrana tsy hanao andreo karazam-pahagagara nahafantarana azy sy nampahalaza azy teto ambon'ny tany hoe zany no fiainan-danitra fa tonga eto tany arakiren'le fanehoana efa taon'andriamanitra reny eto ambon'ny tany amin'ny fiangonana maro samihafa zay minony anarany fa natongavan'i jesosy ho faty satria ny fahafatesana dia mirakla amin'andriamanitra ny fahagagana amin'andriamanitra dia izy maty dia zao tereko ho faty jesosy ahoana ny fomba natonga azy ny terena ho faty rehefa tsika ny tsy maintsy maty dia tsy maintsy mandalo an'irety pasazy rehetra izy voalohany natao batisy izy satria noho isika izy tsy mila mibebaka fa no fahotany zao tontolo zao tao aminy zao tontolo zao tao aminy natonga natao batisy faharoa nosorana izy rehefa tonga nofo mipasazy nositra anakiroa ositra tsara sy ny ositra ratsy samy mindraisiny daholo reo voalohany le ositra tsara vao tonga nofo andriamanitra dia zay no mahatonga n'le nofo mety matory andriamanitra tsy rendremana fa matory izy tao anaty sambokely nefa andriamanitra tsy reraka nefa misy fotoana vizany jesosy zany hoe rehefa eo amin'ny nofo ny nofo misitona antsika anina natiorany avy zanona sy torimaso zany hoe le andriamanitra zany nanetry tena zay mahatonga ny apôstôly paoly laza romana Filipi 4:5 nanetry tena olona izy zany hoe naka ny endritsika mihitsy izy natonga azo ny nofo ary le nofo tsy mety maty fa zao tsy maintsy terena ho faty zany hoe raha tsy miova ny natiorany dia tsy maty izy dia zao mipetrany nosorana aloha izy dia nandehandeha anao soa jareo ny asan'ny apôstôly 2:7 vetivety ny fanosorana voalohany aloha ataontsika tena milamina be le izy satria manam-potoana ihany tsika androany maraina dia ho azavaintsika eto le izy asan'ny apôstôly 2:7 vetivety naran'i jesosy izay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandendenanao soa sy nahasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria andriamanitra nomba azy amen fanamasina zany nanositra an' jesosy hifankahita amin'le programan'andriamanitra le nofo ny raisin'i jesosy tao amin'ny maria rehefa nosorana tamin'ny fanahy io nofo dia lasa tonga teto an-tany ny fanjakan'andriamanitra avy amin'le ositra sy ny fanan'andriamanitra ao aminy dia nandehandeha izy nanao soa dia io le voalaza sy voatanisa rehetrarehetra io reny le vokatry ny etsika andriamanitra rehetra tamin'ny alalany teto ambon'ny tany reny roa arivo taona lasa avy amin'ny alalany etsiky ny fanan'andriamanitra mifankahita tamin'ny nofo zay le ositra na tonga n'le nofo ho zakany aneo ny maizy azy an'andriamanitra dia zao ny zavatra misy atreo zany aloha tsisy olana atreo jesosy teto an-tany tsy narary mihitsiny
jesosy teto tany tsy reraka tsy hoe nisy hoe tena hoe flasika be na niditra hôpitaly fa tena nety be ny fiainany nahazo aina le ositra atao am' jesosy fa zao ny zavatra nisy izy nefa tsy maintsy ho faty tia nisy tantarana mpanota anankiray zay mahasolo tena n'izao tontolo zao zasy ianao le izy nalahy ianao na vavy teo mitoeranao Maria Magdalena. Maria Magdalena rehefa nianjeny mpisorona nanenjika azy fariseo sadiseo miaraka amin'ny vahoaka nitondra vato dia nentina teo amin'i Jesosy nanao teo amin'ny tokotanin'ny tempolo ny tonga avy any dia hoe nitanjony zareo zany amandrika an'i Jesosy hotoraham-bato miaraka amin'ny Maria koa satria efa tsy tiandry zareo ny fomba fampianaran'i Jesosy mikasika momba ny fitiavana sy ny famonjena etsetretsetra reo fahagagana maro zay nataony tsy tiandry zareo dia hoe fandriana dia tonga teo zany Maria ho faty sy hotoraham-bato teo izy Jesosy tamin'le fariseo zay tsy nozao taminareo mitorahavato azy voalohany dia hitantsika ny tantara fa tsisy nitorahavato avotro Maria rehefa avotro Maria gaga fa tsisy teo daholo zay olona mivato saika atao fasa anotorana azy maty sisa nytonga teo daholo karazam-bato be deabe misavovona hoe raha nentefa taminy reny maty izy nitodika izy nijery an' Jesosy sady reny be le fitiavan'Andriamanitra azy teo Jesosy am'izao sisy zao aza manoto itsony mandana fa velany eloko ao lasy Maria nandeha ino Maria lasy iny lefa nanomboka nanomana Jesosy ny fotoana anankiray isoloana ny toerana any Maria zany hoe le fahafatesan'ny Maria tsy maintsy miantra amin'ny Maria satria nofo rehetra zay manota dia tsy maintsy maty noho izany ny fahafatesana le famindram-pony mena amin'ny Maria iny tsy mandeha fotsiny am'izao fa tsy maintsy miantra amin'ny tenan'izay namela le izy teo zany ny vita aloha ny fifanakalozana anaporofono hitamaso tamin'ny mpanota rehetra fa isolo ny toeran'ny mpanota Jesosy dia zao ny zavatra nisy Maria ho any solo toeran'ny mpanota rehetrarehetra teto amboniny tany rehefa lasy Jesosy tao trano Simona amin'izay ndray andro zay mipetraka tao izy nasaina ino Maria avy any miaraka amin'ny menaka manitra be dia menaka manitra tena faran'izay lafy vidy indrindra tao anatina tavoahangy alabastara amin'izay hitany tao amin'ny fanasany Jesosy nosorany tongony nosorany ny lohany sy ny tongony dia gaga Simona fa maninona koa so ihany lova nisy nitsikeran'ny Simona raha zany tsy fantatra le révélation teo izy zaho ozy izy niditra tato aminao ianao tsy nanasana ny tongotra akory ozy Jesosy ianao ne tsy nanaja ohatran'ny fanajany Maria anahy vao vela ozy izy ny elony lehibe satria vao lehibe ny fitiavany dia ahoana ozy izy Jesosy io izy tsy fantatrao ny antony le mantra eto aminareo mandrakariva raha jodasy avy ny tsikerany eo ampianany hoe io menaka lafy vidy zao raha navatro dia ny mena mandra dia mba be deabe ny olona sambatra indray satria fa tsy vakivakiana fahatany eo tongotro loatra zany hoe tsy takatry ny saindrareo mihitsy le etsim-pitiavana nataony Maria fa ozy izy Jesosy avy alao izy ianao an'izao satria anositra ho faty izy teo zany mitsapa le izy hoe tsy mety maty izy raha tsy nosorany Maria dia nilefa nisorana anazy normalement ny fomba jiosy efa maty mihitsy voasora menaka fa Jesosy velona dia efa nosorana zany hoe miprogramena ho faty izy zany hoe ny zavatra tsy fantatry olona zany le ositra ny raisy Jesosy voalohany tsy maintsy tsy ndrina amin'le ositra anankiray faharoa satria tsy maintsy satria ny karazany hoe hovahana mihitsy ny natiorany Jesosy vao mety maty izy iny zany le etapy faharoa ny fanosorany Maria azy ny etapy fahatelo fandraisana nandray koa Jesosy avy amintsika avy amin'izao tontolo zao iny le kapoaka mangidy nylazainy teo amin'ny tao Getsemane maky pastera vetivety eny azafady tao Getsemane nisy an'le kapoaka mangidy hoe raha azo atao esory amiko ty kapoaka ty ozy izy nefa aoka tsy nisitrapoko ny atao fa ny ianao zany hoe ny kapoaka mangidy nylazainy Jesosy io dia le kapoaka misy ny fahotantsika tsisy nahita io kapoaka io fa Jesosy ny nahita azy ary nanaiky nysotrony le izy mba atonga azy afenao n'le fepetra anankitelo voalohany batisa zay ny mahasakramenta amin'ny batisa faharoa onction zay le fanosorana fanamasina fahatelo ny fandraisana reo zany le endrika anankitelo ny baikony tompo hoe atao zao fahatsiarovana dia ny zavatra nitranga dia tsotra rehefa nohaniny Jesosy le kapoaka sotrony amin'izay le izy feno ny fepetra mampatonga azy tsy maintsy maty dia ahoana le démarche amin'izay ao anatin'le izy rehefa maty teo amin'ny toerantsika amin'izay Jesosy dia eny an-dalana izy atonga n'lay lay programme na lay planin'Andriamanitra anovana antsika hitafiny tsy fahalovana amin'izay teo ohatr'izao no nataon'Andriamanitra le nofo mety maty no nyreseny tao am-pasana iny nofo iny zany le nofony teo ihany le nofo Jesosy teo ihany le nkapohana le fonina
le ny fantsihana le tao am-pasana. Ary ity misy zavatra anankiray tena mahafinaritra be dia nitsaroko amin'ny bokyny Jaona toko faharoapolo. Jaona toko faharoapolo angamba ny andininy fahaefatra izy zay. Milaza ny baiboly mikasika momba ny zavatra nitranga tao am-pasana rehefa tonga Petera vao maraina be nijery ny fasana ny sokatra. Ny bokyny Jaona toko faharoapolo nahita an'ilay lamba mivalina. Azafady pasteur. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafito ny anaran'i Jesosy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba paty fa voavalona mitokana. Amen. Amen. Inona tonga dia nino ry zareo dia ohatry amin'ny andininy fahasivy izy io. Andininy fahavalo. Ary tamin'izany dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa maninona ry zareo tonga dia nino nefa mbola tsy nahitan'i Jesosy akory. Misy mot de passe amin'ny jiosy eo amin'ny sakafo amin'ny latabatra. Mot de passe ny jiosy rehefa miantrano any an-tranonao izy dia raha iverina izy sakafo dia aforiporina ohatr'izao le lambana le mosoara iny dia atsipina ohatr'izao amin'ny vilia dia ohatrany hoe iverina matetika sakafo ao an-tranonao izy ny dikany. Fa rehefa izy ny mamalina an'iny tsy kitihany mihitsy n'iny dia efa fantatry ny jiosy rehetra raha jiosy zany le olona eo ambony latabatra hoe tsy iverinao intsony izy sakafo. Zany hoe tsisy fahafapo zany tao anatin'le fanasana dia tsy iverinao intsony izy. Dia inona ny dikan'izay? Navaliny Jesosy le teo amin'ny lohany mot de passe amin'ny mpianatra hoe tsy iverinao intsony izy. Tsy iverinao pasana intsony izy. Iny le fomba fijery iny zany na tonga amin'ny mpianatra tonga dia nino hoe nomeny tompo le kody fa tsy iverina intsony atao pasana izy fa tena nitsangana tokoa. Zany hoe pasazy anankiray niaingana tsy iverena intsony. Zany hoe raha ohatra le ody vovoka tany amin'ny bokin'ny Genesis ozona ho any Adama akora niaingana tsy natao iverenana dia Jesosy nanome pirofo indray fa tahaka ny fasana izay tsy iverena intsony mandrakizay dia ohatr'izay koa le fiovampiainana hitafiana ny tsy fahalovana fa tantara lasa ny vovoka fa lasa olom-baovaontsika ao aminy dia olona tsy hiara ny fahafatesana intsony. Zay le mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny amin'ny Korintiana voalohany tonga 5:10 laza izy hoe ozy izy Paoly hoe ny fahafatesana ozy izy noresena kalevina satria nitafiny tsy fahalovantsika. Inona moa ny anton'le izy? Ny tanjon'le izy dia tsotra. Ny tanjony rehefa tonga olom-baovaontsika dia ny eto ambonin'ny tany manana ny fanan'Andriamanitra atao anatsika amin'izay. Eto amin'izay le fipetraka le izy lasa atao anatsika ny fanan'Andriamanitra. Rehefa nanaiko faty Jesosy dia tahorina ny fitsanganany niakatra ho any an-danitra izy. Tahorina ny fitsanganany izy ny lamatoa maty. Ary izy rery ny zanak'Andriamanitra tany amin'ny mandrakizay lasa mandra-pahatonga azy rery teto ambonin'ny tany. Iny zany izy rery ny zanak'Andriamanitra. Rehefa maty Kristy Paska ho antsika naka ny toerantsika nitsangana tamin'ny maty resy ny fahafatesana niakatra ny akavanany ray izy nanao fanatim-panorenana nekeny ray fa izy ny Kristy sy mpamonjy. Nidina ny fanamasina. Ny fanamasina nidina zany hoe mizara anankitelo le izy. Ny voaloha izy tao am-pasana, ny voaloham-bokatra ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fijinjana tsika menakavina indray ny fanamasina taty aoriana. Zany hoe saika tsy nisy Pentecoste raha tsy nisy Paska. Raha tsy maty izy sy nitsangana tamin'ny maty tsy niseho ny fandresena ary tsy tanteraka tao amin'ny fiainantsika ihany koa ny famonjena. Profo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy naniraka amin'ny fanamasina amin'izao fotoana iainantsika izao noho ny Paska dia lasa tsika menakavy reto ny mpiray tam-po aminy. Lasa hoe nomeny grady nomeny galona lasa niala teo amin'ny toeran'ny olona tsotra afaka niantsony ray hoe aba ary tonga isan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa. Amin'izao zany Andriamanitra manana zanaka lahy sy manana zanaka vavy, manana zanaka be dia be eto ambony tany vokatra izay nataon'i Jesosy zay. Zay zany no mahasamihafa le zavatra mitranga ao ambadika le hoe fetina Paska babiloniana sy ny fetina Paska kristiana ihany koa. Mahafoaka ihany koa ny valiten'ny pasteur teo hoe inona ny tena tsy maintsy nahafatesany ao anatin'izay valiteny anankiroa mitambatra izay na somary lavalava azy zay lakotsiny kely fa tsy maintsy natao résumé tao anatina fotoana fohy. Misaotra tompo. Mety ho azontsika saintsaina ve pasteur mety hoe fa mety mivaly teo ihany fa apetrako amina fanontena hafa hoe inona no nitranga zany raha tsy nanaiko faty Jesosy. Mety efa nisy valiny ihany teo fa mbola tiako mety hoe mafisina be koa hoe dia ahoana zany raha tsy nanaiko Jesosy hoe aloha amin'izao na hoe nanteny ny ray tamin'le teo amin'le vavaka teo Getsemane araka le historia efa nanazava zay pasteur hoe
afaka nyteny indray hoe bon mikarary fa avelo amin'izao le kapoka fa inona zany no mety nitranga raha tsy nanaiko fato antsika Jesosy. Veritsika tonga dia izay mivaliny zay fotsiny. Veritsika tsy zay pasteur. Dore ataontsika tirity ilay rivo otryainako satria tena marina mihitsy zany hoe raha tsy nanaiko marina moa Jesosy dia ahoana zany. Tonga dia veritsika rehetra saotra Jesosy amin'ny fitiavana, amin'ny famindramponao ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Halleluja. Milanao mafy ao Tompo, milanao mafy ao Jesosy fa tsara loatra ny fitondrany a, tsara loatra ny fahalebiazany sy ny sakrifisy nataony a. Be fanontaniana be pasteur fa tsy maninona. Exode 12 ny célébration Paska voalohany dia nasain'Andriamanitra nikato trano ny zanak'Israely. Inona no mety ho antony izay ary ny fiantraikan'izay eo nisa tokantrano, zany hoe inona le zavatra tian'Andriamanitra ho tsapanisa tokantrano hoe Paska, satria le Paska voalohany tamin'ny Exode 12 dia nasain'Andriamanitra hoe mikato trano nareo, zany hoe ao an-trano tonga dia famille personnel. Dia ohatrany ahoana izay aty amintsika rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena pasteur. Zavatra mitranga zany pasteur sy tsika rehetra ihany koa izay manaraka dia zao hoe ny Paska dia manetsika ny fanotronan'Andriamanitra, manetsika ny fanotronan'Andriamanitra. Fatatsika angamba fa ipolo Mosesy ny akanidina ndana maka audience ao mpanjaka Farao avoainy oloko anompo ahy. Ozy izy Farao hoe tsisy mandeha zany ao, fagagana voalohany, fagagana enjana ny fagagana rehetrarehetra nataon'Andriamanitra fa tsy mamela mihitsy Farao. Zany hoe Farao zany natonga le teny malagasy hoe tsy mamela mahazo. Zay ny Farao no nanao an'iny. Fa zany hoe tsika taty aoriana zany ohatrany hoe nandimby an'iny fotsiny satria tsy navelany mihitsiny. Eto any tiako ampatsahivana kely. Zay no mahatonga antsika tsy mamoy miracle, tsy mitory fahagagana tsika satria tsy fahagagana mamonjo ny olona fa assistance na fanotronan'Andriamanitra. Vao nanomboka hidin'Andriamanitra, Andriamanitra koa ny marina pasteur any amin'ny Exode 3 Andriamanitra Exode 7 nefa niteny hoe hidina hamonjy azy. Dikan'izay Mosesy nirahana fotsiny fa ny famoahana sy fanafahana, tsy Mosesy fa fidinan'Andriamanitra. Andriamanitra zany précis, tena hoe ny zavatra teneniny dia mahatoky amin'ny zavatra lazainy izy. Zay le toetran'Andriamanitra. Rehefa niteny izy amin'ny Exode 7 hoe za hidina hamonjy azy, amaly no fitarainany, dia tsy maintsy fidinany le famonjena. Ny famonjena sy ny fiafaran'izao zavatra rehetrarehetra izao tsy miainga avy amin'ny fampiasan'ny mpanompon'Andriamanitra onction sy zay fomba ampiasan'Andriamanitra azy, fa tsy maintsy tanteraka ao amin'ny fomba anotronan'Andriamanitra azy.
ny fanotronana zany ny révélation farany indrindra alohan'ny ampakarany Jesosy ny fiangonana satria raha mandinika isika ny fanomboana paska ny famaranana ihany koa paska dia jereo ny zavatra mitranga ahoana misehoan'ilay izy raha nandeha ny akanidina Moïse toy izy Andriamanitra hoe ny fikatoana trano midika fitsarana hoe oka zay tsy miaka-midina ntsony ianao tsy maka audience ntsony ianao ao amin'io manam-pahefantany ngeza be io zay tsy haino anao akory fa miandry ny fidinako hitanareo zay no mahatonga antsika tsy afaka mirehare amina toetra tsy mety na hoe misy fahavoazana le olona noho nataontsika de tokony nalala ny anarako satria rehefa midin'Andriamanitra dia nataony nalala ny anarany farao zany hoe amin'izay fotoan'izay tsy miaka-midina ntsony ozy izy Andriamanitra ndana mikatotrano amin'izay tapitra ny fotoana ny voanao ny ovaravarana io ny akaranao tany impolo na ny oky ny heriko nefa tsy nanamafonifony izy fa zao hidina amin'izay vo nidin'Andriamanitra tsy midin'Andriamanitra raha tsy mikatotrano ny zanak'Israely dia tao anatin'ilay fikatoana trano nasiana ny mariky ny rano paska amin'izay teo am'varavarana iny le hoe afa mihitsy le fivoahana orin'le fikatonana mba fantatrareo ve fa nialiny iny any Andriamanitra ny nidina dia ny zavatra nitranga niova ny zavatra rehetra Andriamanitra rehefa ampitsimbadika ny situation rehetrarehetra dia zao tadidio ny fanotronany rehefa miditra tsehatra dia zao miova ny zavatra rehetra le farao mafy indray ny lasa nampiantso zany hoe farao indray ny naka audience tamin'ny Moïse hoe ampanatsoa izy raha mba mety asay fotonga aty izy fa tapitra ny fotoana andana hitanareo ny ositra ianao rehefa mampiasa ositra dia anao mandroaka devoly fa amin'ny assistance divine ny devoly no mandroakanao any amin'ny fitahiana mandany nareo mivoaka mandany nareo mivoaka fa tena tsisy ilaninareo tsony tsisy toerana ho anareo tsony ety amin'ny elo satria nahoana mitsimbadika ambany ho ambony ny tantara tapitra ny fotoana amin'ny fampahoriana tsy niezaka ho tsony ny atonga no tafavoaka paska zay paska zay andro zay tao anatin'io salamo ny laza fa tsisy nangozozy izy menakavy paska zay andro zay zany hoe ny fotoana anankiray tonga dia ohatra zany hoe amin'ny ositra ianao mizara tsirairay avy amin'izay olona hitanao fa minona miatrahanao tanana dia sitrana fa amin'ny assistance globale tonga dia tena vaky balina ozy izy tsika malagasy vaky balina tsisy tsaikany ho an'ny mpivarotra friperie fa tonga dia lohany entana daholo no mivoaka avy ao satria raha hoe zay tratra n'Andriamanitra indray mandeha tonga dia tratra daholo izy rehetra tsisy nangozozy voninahitra ho an'Andriamanitra tsika zany misy finoana tian'Andriamanitra iorenantsika ao anatin'ny paska ary ny anankiray fahatelo tena sarobidy raha oharina amin'izao vanim-potoana enantsika izao dia tsotra endriky ny communion le fiombona trano ohatrany hoe ray trano amin'Andriamanitra tandindo ny lanitra le izy raha nisy fotoana ny fahadian'ny Mosesy nisy fotoana ny fahadianina ny Israely nisy fotoana hoe hitady an'Andriamanitra mety efa nisy fifadikanana elaela tao nandritra ny efa-jato taona fa izy Andriamanitra tsy mifahadianina ntsony fa zao fotoana hinanakanina atsatsio ilay zanak'ondry dia manaova zay avoky tsy avela isy ambony zany hoe sady fety le izy fakalazana le izy dia ozy Andriamanitra aoka nareo akalazo ohatr'izao foana hatramin'ny taranaka faramandimby-dareo satria sady fety tsy an'olombelona le izy fa Andriamanitra nanao azy voalohany ohatr'izao zany ny etapin'le izy talohan'ny fandroenan'izao tontolo izao mipaska tao boky ny apokalipsia faharoa Andriamanitra namono ny le biby iny mbola taty aoriana fa Andriamanitra tamin'ny Adama na Genesis toko fahatelo le namono biby Andriamanitra matoa ny sody biby iny zany niendriky ny paska faharoa zay vao tany amin'ny Abrahama zay vao niambony rehetrarehetra midika zany fa tena fety tsy tokony ho negligena mihitsy ty paska ty amin'ny tontolo ara-panany tiako tenenina dia ny zavatra anankiray sio koa dia tsotra miverina amin'izay amin'le fampianarana anankiray voalohany ampifandraina izy amin'le fariny amin'izay dia inoko fa feno ny dingintsika androany zao le izy tamin'ny ala zay namadiana azy amin'izay Jesosy nandray ny mofo izy alleluia dia rehefa nandray ny mofo izy dia nivakiny dia nisaotra izy dia ozy izy hoe tia nitenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana fa hono Jesosy mandray mofo eo lazainy fatenany nefany izy tenany mbola eo zany hoe misy tena anankiroa zany izy ny ray mofo dia ny ray izy dia gaga mpianatra nijery azy ohatr'izao nakoa ny tia ny lazaina amin'izany izy tio ny tenany nefa io ary izy dia niraisy koa ny ranom-boaloboka tia ny rako io le ranom-boaloboka ny hita lazainy fa rano nefa izy ary mbola tsy vaky raha kory fa ao anatin'ny nofony ao inara ny tia ny lazaina zay ny mahafanina ny devoly ny fitonan'Andriamanitra mifanetretena dia mahatonga ny devoly
tena tsy atakatra mihitsy hoe avitan'izany ve Andriamanitra. Hitanareo ny famboniana dia tonga anao afaka hidina, fa ny fambaniana dia mampaniry anao te hiavoavo. Noho izany ny devoly tsy manana an'le natiora izy, fa Andriamanitra manana ny natiora amin'ny fanetretena. Zay na tonga azy midina miroboka rehefa hiantso amin'ny Petera na dia mahay mandeha ny ambony rano azy, mampandefitra ny fahefany, satria Petera le mpanjono tia nojonoana mba ho tonga mpianany sy ho tonga any am-pilana zay ilan'Andriamanitra azy. Rehefa midina Andriamanitra dia maka ny toeranao izy, nidina teo amin'ny vovoka izy, niekoka teo amin'ny vovoka. Zaho nisy fotoana mba nanianatra hoe mba ohatran'izao ve zany nataon'Andriamanitra dia nitsofoko le vovoka fa saika kofina satria tanatoroko daholo izy, boaka le vovoka. Dia izy hoe endrezany fanetretenan'Andriamanitra. Dia io no mahafanina ny devoly, ary zay no mahatonga ny tompo mitaky an'io toetra io, satria tsy azo sokajiana anana an'Andriamanitra sy mahazo hain'Andriamanitra ao anatin'ny olona tsy manana toe-panetretena ao anatiny. Eo aloha zany le endriky ny fanetretena naka ny endriky ny nofo amin'izay. Dia zao izy rehefa tonga amin'izay Jesosy, satria nandalo an'le etapy anankitelo eto am-pamaranana, tanteraka zany tenan'i Jesosy mahatenantsika isika le nofotritsika nanota lasa nofotry Jesosy rehefa natao ota amin'izay izy. Iny le Korintianina faharoa toko 10:1-20. Zay tsy nahalala ota no natao ota, ohatran'ny hoe natao natiorany Jesosy amin'izay ilay izy, terena ho natiorany le izy tamin'ny ositra, amin'ny etapy mibatisa, ositra, fandraisana amin'le kapokany fahotantsika, lasa nofo amin'izay Jesosy, lasa nofo hafa zany izy. Dia zao ay Andriamanitra zany marina fa tamin'izy alohan'ny ho faty amin'izay niraisiny le mofo. Dia ozy izy ity ny tenako, matoa zany izy ny teny an'iny hoe ity ny tenako, efa tsy zatsony ity, fa le za efa ato. Transféreny ao anatin'le mofo daholo le données positif rehetra tao aminy amazanak'Andriamanitra azy tsy mety maty. Ao zany le fiainana ao amin'le mofo. Dia rehefa miteny izy mandray n'le kapoaka hoe ity ny rako, efa tsy le rako tsony le ato, fa le raha ho condamnena rehefa avy eo. Zay no natonga ny fanahy masina tsy nafantatra azy fa tsy maintsy niala teo amin'ny hazo fijaliana, satria tsy izy tsony no hitan'Andriamanitra, tsy Jesosy tsony fa isika no hitan'Andriamanitra. Zany hoe le vatany zany le vatantsika mpanota amin'izay no teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ozy izy hoe Eli Eli lama sabakitani, zany hoe Andriamanitra sambany izy ny teny, Andriamanitra nahoana no mahafoy ahy ianao. Zany hoe le zamitarain'io le condamnén'io tsy ale Jesosy tsony zany fa le zao tontolo zao zay tao amiko ny condamnena teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa natonga amin'izay talohan'ny alina namadiana azy izy tsy maintsy nanao an'izay. Dia zao ny zavatra nahavariana. Avy eo izy tsy hoe nomeny mpianany, tsy hoe nomeny mpianany le izy, fa nomeny mpianatra sy izy niara-ninana an'le izy. Tia ny tenako izy dia efa niara-ninana an'le mofo ihany izy. Fa ahoana profo vita esety mofo ty mandra-panangana antsika hitafiny tsy fahalovana. An'le vision an'Andriamanitra vita esety. Zay no mahatonga azy lasa voaloham-bokatra taorian'ny fihinanana. Taorian'ny fihinanana tonga dia nisy zavatra niova. Tsy maintsy nampidiriny aloha le mofo, sotrony le rahany teo aloha, matory ao aminy mandritry ny fotoana hitondrany ny vatanao. Zany hoe misy feptaona zany mampatory an'le mofo sy le rano mboaloboka ao anatinao ny andro ny fotoana ifoazany. Ayaya, ahoana miseho an'le izy? Neny Jesosy 3 jours tonga dia nety nohaniny le dia sotrony amin'izay. Dia teo amin'izay izy nafoy. Tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy le natiora mety maty izy ateloana. Fa rehefa nanomboka ny antsony amin'izay Jesosy talohany nandevenana anazy, todika Andriamanitra ohatran'ny nianahana. Dia ohatran'ny Isaka tamin'ny Jakoba sy Esau. Isaka avy any Jakoba naka an'le fizokina namitaka azy, tsapana ny tanany, voafitaka satria volonosina atao teto, ny tanany ohatran'ny tanany zanako, fa ny feony ohatran'ny feon'ny Jakoba. Teo zany izy le niantso iny ohatran'ny feon'i Jesosy izy zany. Kanefa rehefa tsy Andriamanitra dia tsapaina, ohatran'ny mpanota izy zany, satria le nofo zany tsy izy. Dia nangina Andriamanitra, fa zao amin'izay tsy nangina le mofo sy le ranom-boaloboka, nitondra ny feo amin'ny fanahy masina, satria aza adiny nandritry ny 3 taona talohan'ny nahafatesany. Mpiara-miasa akaiky amin'ny fanahy masina nandritry ny 3 taona niasany, mpiara-miasa akaiky sy mahazatra amin'ny fanahy masina ny vatan'i Jesosy tamin'ilay fanosorana voalohany. Zany hoe efa nampiasainy fanahy masina foana sady tia ny fanahy masina. Tena hoe natamanana azy, io rery ny nofo sy rà natamana amin'ny fanahy masina amin'ny olombelona rehetra teto ambony tany taoriana ny Adama fa tsy nisy. Niantso hitan'Andriamanitra amin'izay hoe, hitan'ny fanahy masina amin'izay hoe zany fa mbola any le nofony le nipetrahany teo aloha, tsy le vatan'i Jesosy tsony
fa le nofo nanomboka transforme tao am-pasana amin'izay le izy nitafy lay endriky ny nofo miverina zany ny asa le mofo sy aloha ny apita teo amin'ny tenany amin'izay ozy izy mifanamasina tsy maintsy atsangany Jesosy dia zay ny Romana tonga valandoy faraka ambin'ny folo raha ny fanahy zay nanangana Jesosy tompo tamin'ny maty io no anangana antsika koa am-pasana zany hoe vita ese le mofo sy le ranom-boaloboka mitondra ny tenan Jesosy sy ny rany miandro ny fotoam-pananganana antsika hitafiny tsy fahalovana le vovoka efa nangarian'Andriamanitra fa tsy maintsy mody vovoka ihany raha sanatria moa ka tsy mody vovoka dia manjavy nohatra ny blouson esoriny eny am-panodinana amin'ny fotoany iverenany alleloia fa tsy makany an-danitra io fa tonga dia mitsiry mitafy le tsy fahalovana miainga avy amin'ny akora ranom-boaloboka sy koba tadidio a fanavony olona fihinana ary no an'ny olona hazo zany hoe biologie végétale hazo fahalalan-tsara sy ny ratsy no hanina dia androany indray hazo naina no hanitsika mitondra fiainana ho antsika miainga avy amin'ny koba sy ranom-boaloboka samy hazo ireo fa tsisy hena dia ny mahavariana fa ny imagin'lay hazo nataon'Andriamanitra hitondra ny endriky ny hena endriky ny mpanota any amin'ny côté tsisy bio ohatrany hoe ndray hena ndray hazo tsy mitovy ohatry ny mpanota sy ny fahamasinana tsy mitovy natora roa samihafa fa izy Andriamanitra ho ampidiriko amin'ny alalan'le natora mifanohitra le fahanovana avy amin'ny fandreseko hitafianao le nofoko nandresy ny hery ny fahafatesana mba tonga anao tsy ho raraka mandrakizay rehefa neno amin'izay ny trompetra dia zao sensible amin'izay le nofo satria efa connecté tsy maintsy miseho aloha ny connexion vao mety le izy ahoana ny isehony le connexion Jesosy any amin'ny raha malanitra amin'ny fisehony no hanovanantsika vakeo baiboly amin'ny fisehony ny hanovanantsika Jesosy tsy andeha ny pasana tsoa ny antsony tsirairay avy hoe voatao fa tropetra fotsiny maneno dia tsika miova ho azy anahaka an'le endriny ny antony dia tsotra efa ho anatintsika le singa nahafatsika azy ary io le programme Paska mampiditra nofony izy ao anatsika sy ny rano dia tsy mahagaga Jaona raha miteny hoe ary raha iseho izy dia tahaka azy tsika amin'ny fotoana iverenana zany dia tsy fantatry ny ray tsiny hoe izy iny Rodolphe Vincent ihany satria eo ny ray vao mahita Jesosy kely be dia be satria kopia avy amintsika tamin'ny voalohany tsika nanahaka ny endriny eo amin'ny nofo fa amin'izao tsika manahaka ny endriny ara-panahy fa ova nahaka ny endriny ara-nofo le mitafiny tsy fahalovana kopia Jesosy be dia be miainga avy amin'ny rany sy ny nofony teo izy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako Jaona 1:15 dia anana fiainana mandrakizay ary zany inona ozy anangana azy amin'ny andro farany mazavaka amin'izay ohatrany hoe fanontaniana anankiray somary ivelany hoe matetika mora ho an'ny efa nanapa-kevitra ny kristianina ny mino ny fitsanganana fa nefany a tsy voatery évident raha izay ny tenenako azy ho an'ny olona izay mbola tsy nandrain'i Jesosy ahoana moa zany mahatonga antsika hoe mieritreritra an'izay satria ilaina koa tsika manana satria mety eto misy olona mametraka fanontaniana dia mahafinaritra be izy dia ohatrany tonga saina hoe zany mihitsy any tokony ho izy raha vao misy olona anankiray tsy mino an' Jesosy manantona anao dia inona ny profo satsia teny hoe mivaingana fa ara-pijoroan-kevitra vokatra ny fanahy masina afaka hoentintsika ilazana marina na profona ny fitsanganan Jesosy tamin'ny fotoana anankiray afaka zany hoe le miprofo mpitsanganan Jesosy tamin'ny maty zay zany le ohatrany hoe endrika fanontaniana hoe inona ny zavatra afaka inona miprofo tena nitsangana izy satria raha mahitsika documentaire be dia be misy ao mandehandeha any hoe nahita ny fasan'i Jesosy dia misy soratra mihitsy hoe Jesosy dia avy eo indray reny olona reny ihany no mitady manao recherche dia aika le izy tsy tena rehefa natao zany ny étude archéologique moa zany sa inona fitenenana zany dia tsy tamin'le vanim-potoana le an Jesosy le izy fa ohatry ny hafa indray le izy dia lasa raha vao tsy mijoro tsara azoko dia ohatra manao madisonina rehefa ampiangonana maika vy dia maika vanina mandroso dia avy indray miembotra dia pasteur tena tsara be zay fanontaniana izay ary tena tiako fantatry ny rehetra mihitsy hoe nitsangany Jesosy anisy profo voalohany a niseho tamin'ny mpianana izy taorian'ny fitsanganana fa tsy tonga dia niakatra mangingina iny aloha zany tonga dia efa ampy a profo anankiray anehoana fa tsy lasa manginginy Jesosy miala teto ambony tany fa teo mason'ny mpianany dia nisy anjeriny laza hoe iny Jesosy ozy izy zay niakatra iny dia ohatra ny nahitanareo azy niakatra no iverenany noho izany raha anjely no miteny eo amin'ny fisokafany lanitra ohatra n'iny izy niakatra iny nahitanareo azy miverina maso rehetra hita azy dia zao tsisy Jesosy zany aloha hatreto eto tany
satria ny lanitra no ny laza fa iny izy niakatra iny de ohatran'iny ny iverenany ny iverenany zany any amin'ny raha hoany lanitra ohatran'ny niakarany no zany maso rehetra zay nahita amin'ny fiakarana ohatran'ny fiakarana vidina fa tsy hoe efa eto izy eto mangingina neny jesosy nisy profo daholy taoriny fitsanganana no sy eo tamin'ny mpianana izy ka sy ny tanako sy ny lanyvoko be tomasy ary sorako an'andriamanitra fa ny baiboly zay ny mahatsara an'le hoe fa itsy ny baiboly sy famarina ny baiboly mety hafa barako tomasy amin'ny fietretan'ny olona azy vokatry ny tsy finoana fa betsaka ny tomasy ny orona tamin'ny ereuran'ny tomasy de ozy hoe tomasy hoe za tsy mino raha tsy hitako ny tanany sy ny lanyvoany nitsangana izy tsy tonga de nitsangana mangingina tany jereo navelany mihitsy le marika ary io pasteur sy tsika tsiraray avy eto ny any atokantrano ihany koa zavatra tena tiako ho mariana mahatonga ny tompo tena nanaika mela marika teo amin'ny vatany taoriny fitsanganany raha tsy nisy zany na mpianatra aza nahodikodyny devoly amina karazana fitaka be dehibe fa le profom-panehoana fa nitsangana izy mba nanantsika fanantenana koa ny fiverenany satria itsika kristianina amin'izao manomana ny fiverenany jesosy ary amin'ny fotoana iverenany ny fotoana nyvanantsika zany hoe ny tena paska sy fahatanteran'le paska ao anatin'le vision amonjenantsika eo amin'ny nofo de amin'ny fotoana nyvanantsika hitafiny tsy fahalovana fa milohan'izay fotoana zay mila mino sy makalazy tsika matsiaro isan'andro zany fiombonantsika amin'izany araka ny teniny tena nitsangana izy tsy nitsangana mangingina izy seo tamin'ny roambifolo mbola nseho taty aoriana mbola nseho tamin'ny apôstôly paoly izy zany hoe le fisehoana zany taty aoriana tsy hoe iny de lasa de tsy hita mbola miverina izy velona jesosy ary velona mandrakizay jesosy ho anao any ambadika any zay mbola manantena famonjena ka sanatria tafavilalana ny fampiresahana tsy ara-baiboly tena mitsotra aminao fotoana androany iverenanao sy andraisanao azy atovy zay tena iombonana sy raisana amin'i jesosy fa fiainana izy ary mandrakizay hoantsika tsisy lalana sy famarina sy fiainana kotrany izy rery ny lalana izy nakasitra an'andriamanitra izy no andriamanitra tonga nofo amonjy atsika ary tsy misy hafa akotrany tsy paster rodolphe fa tsy ireo mpanompo andriamanitra ampiasain'andriamanitra be dehibe tsy olona any amin'ny sisiny zay milaza azy ho jesosy be dehibe tokana ihany jesosy jesosy kristy avy any nazareta zay efa nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo akavanany ray amin'izao fotoana zao officiellement ary naniraka amin'ny fanany eto ambony tany ao anatin'ny olona zay mino sy nandray azy ary manaiky atao batisa amin'ny anarany sy manana ny fanahy ao aminy halleloia ny zavatra anankiray koa ohatrany hoe kristianina sy ny famakina ten'andriamanitra amin'ny akapobeany mantsy ny raha vao nentiny dadanetany ampiangonana tamin'ny mbola kely de kristianina zay amin'ny akapobeany ary tsy mamenatra mihitsy fa tena za ohatran'izany mihitsy taloha satria neveriko hoe zay le zavatra marina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny hoe mety zany satria tamin'ny taloha ohatra ny manao zavatra zay mahafinaritra amin'ny fiarahamonina satria le ino moa zany tenena zany zavatra ohatrany hoe endrika standara hoe fiarahamonina tokantrano mety mandeha mivavaka Alahady tokantrano mety mankalaza Paska tokantrano mety mankalaza Pentecote tokantrano mety vidy kiraro mihaja alohan'ny krismasy mety hoe be dehibe le izy fa inona ny mety mahatonga an'izay zavatra zay pasteur hoe lavitra ny tenin'andriamanitra ve sa mamaky tenin'andriamanitra ihany fa mety misy zavatra tsy ampy ao satria ny tena marina ny baiboly mitovy raha tsy diso amin'izao dika teny fahenina ny amin'ny FMPM raha tsy diso de zay mividana io de mitovy ihany ao anatiny fa nefa ny impacte alizany amin'ny olona tsy mitovy de inona ny mahatonga an'izay zavatra zay pasteur sa mamaky baiboly zao ihany fa tsy mitovy sa mihinam-bary ihany fa nefa ny sasany misy loka sa ny sasany apango ve sa hoe io le tenen'i jesosy hoe dinina roa ny soratra masina verina kely ihany tsika misy fahalalana tsy tanteraka ao anatin'le teny zay vakiana tsy tena manomevana n'le famonjena ray zay tsy mamevana n'le famonjena ahafahany fanahy masina am'reage mandray andraikitra manokatra ny ao anatin'ny olona angetahitan'andriamanitra sy alala ny marina momba an'andriamanitra zany no mahatonga ny eo amin'ny apokalipsy averiko foana ny toko voalohany sy ny toko faharoa rehefa nanafatra ho amin'ny fiangonana fito andriamanitra de saroty ny andriamanitra amin'ny doctrine fampianarana satria raha vao diso ny fampianarana diso ny finoana tsisy fiorenana zany tsisy hafanana na le izy le fahamarinana zay nyzaraina ao am-piangonana tsy ampy ahatonga ny olona iorona amin'andriamanitra
amin'izao ny pasteur atsoriko hoe ao anatin'izay zavatra mitranga zay misy a karazan'olona mivavaka foana isan'andro fa le fiorena mpanasy tena hoe firaisina amin'Andriamanitra tsisy. Ahoana ny antony? Satria tonga izy hivavaka amin'Andriamanitra ampiasa an'Andriamanitra fa tsy vonona ny anompo an'Andriamanitra. Ahoana le mpampiasa an'Andriamanitra? Te hibaiko an'Andriamanitra izy hamaly azy amin'izay zavatra manahirana azy. Fa tsy tean'olo teny izy ao an'Andriamanitra mba hiaino an'Andriamanitra amin'izay takian'Andriamanitra ny aminy. Problème ao anatin'izay zavatra izay dia tsotra. Raha tonga izy ao amin'ilay fiangonana anankiray izay mety hizara teny mirehitra be ampanantena azy ny tany, dia mahita vavolombelona izy vokatr'ilay olona misambotra mpinoana ohatra voavaly, dia rehefa avy eo izy ohatry ny tonga dia malahelo be foana efa maninona tsy nivalian'Andriamanitra nefany ry olona indry nivalian'Andriamanitra. Samy eo ihany a. Dia ny olana ao anatin'iny rehefa avy eo tsy voatahiry le afo ny finoana fa minoana reo fa tonga dia Timoty voalohany izy. Tonga dia le hoe hitady mpampianatra ho azy. Zany hoe hitady izy zay lasa tsy antehitra amin'Andriamanitra izy fa lasa manana pasteur atao sampy. Ahoana le pasteur sampy? Ianona manana ositra bebe kokoa no ianona. Ary misositra ohatr'izao. Zay sampy ny fiantsonana zany. Satria ny famalinany tsy amin'ny pasteur mihitsiny. Aleo aloha ho azavaiko, tsy izahay pasteur tony zay nosorana ny mamaly anareo. Fa Andriamanitra ny mamaly anareo. Nirakay ampiavana anareo amin'Andriamanitra mba hahafahanareo miombona amin'Andriamanitra, anamora ny famalian'Andriamanitra anareo. Fa tsy hoe hitoroteny zay aniraka an'Andriamanitra hamaly anareo akory. Tsy an'le famarinana zany. Zay zany anisan'ny zavatra tena mila petraka ao anatin'le fampianarana. Rehefa diso ny fampianarana, diso ny fitoriana, diso ny conviction an'ny olona, diso ny lalan'ny olona, ary ny ratsy indrindra mety diso tsy ho any an-danitra ny olona. Zay ny tena olana ngeza be ao anatin'le izy. Dia jerenareo hoe raha mandinika isika hoe ny hafanampon'ny olona, misy tenao manontany tena hoe fa nahoana raha salama ny nanana finoana afaka tonga dia hoe anolotra ny ainy no ny fijoroana ny filazantsara. Izy atahoana ireo karazana martiora fatatsika ny amin'ny finoatra ny Stefanina. Eo maninona ny tena hoe naotoram-baty sy ho fata raha tsy mivadika amin'Andriamanitra sy mifinoana an'i Jesosy. Misy zavatra ao anatin'le izy. Inona ilay zavatra ao anatin'le izy? Ny zavatra voarainy tamin'ny Petera sy ireo mpampianatra marina ny teny fiainana, manondro ny amin'ny Jesosy ny famonjena, mahatonga azy afaka nira hoe ninona hitranga Jesosy. Ianao ny afaka valian'Andriamanitra amin'ireo zavatra tilanao ny tanany amin'izy ao amin'ny sekoly ny finoana. Rehefa mino anao ain'Andriamanitra dia vitan'Andriamanitra manao an'izany. Fa tsy tokony anankina ny fanompoanao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra ilainao. Fa ndiso fanantenananao zay. Raha vao ny filazantsara manindrahindra loatra ny tany, tsy manome lanja ny Paska, dia efa tsy ao Andriamanitra. Satria famonjena ny bazin'ny fitoriana. Raha vao tsy Jesosy Kristy ny miharihary eo sy ny zavatra vitany a, dia lasa mivelolalina ny fampianarana. Ary zay mahatonga Baiboly miteny hoe sasanao izy mieritreritra hoe lasa mpampandroso fiangonana fotsiny. Rehefa tena mandroso be le fiangonana ka manan-karena be le fiangonana, dia lasa tsy pasteur itona fanao any an-danitra fa mpigerer are-piangonana fotsiny sisa. Ano ny problème. Ary io ny olana mitranga amin'izao lasa sary-piaro amin'olona fa tsy sary-piaro amin'ny fiainam-panahin'ny olona. Ndany itsika mba mijery kely mba jereo kely tsy hoe mamoaka ny problème amin'ny fiangonana akory, fa miresaka fotsiny ihany zavatra tokony hovana ao anatin'le olana misy amin'ny ankapobeny mihitsiny. Ary tsika mandra-piveriny Jesosy tsy maintsy manao mpamoaka mba hahafahany zavatra rehetra any amin'izay misy azy hisaitsaina tsara ny zavatra tokony fepetra raisina manoloana an'izao hoe andro Paska izao. Zavatra mitrangany amin'izao dia tsotra. Rehefa ny olona mahavita mahatolotolotra ny mpitandrina, rehefa ny olona manao zavatra tsy mety matetika, dia nanany mpitandrina fanginana nefa tokony olona ho ampioreniny ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy tokony hanginitsika ny amin'ny fiainam-panahy tsy mety ananan'ny olona. Tsy honnête amin'Andriamanitra ianao, tsy missionnaire tsara ianao raha zany. Misy olona ho kaiky ny pasteur valo ny vadiny miafina, fantatry pasteur izy hoe ny anakoroa amin'ireo, fa pasteur tsy mijoro miteny azy satria anao nampanaovana atitra be. Indraindray ary ny atahorana raha sanatry ka ho tafiditra ao anatin'le tsokombakomba koa pasteur satria nahoana mba te-hanana ny tombony miaraka amin'le olona amin'izay tombony tsy marina tokony iainany ao. Zavatra ohatr'izany zany a tena mampanalavitra an'Andriamanitra. Tsy tena zany le objectif ao anatin'le fampianarana zany. Le fampianarana marina mampiorona anao, dia zay no mahatonga anao ho kristianina na ho faty ny finoanao azy ohatran'ireo matiora reny dia mijoro foana fa tsy hoe rehefa tsy mahita valim-bavaka dia mifindra fiangonana. Tain'Andriamanitra pastor. Tain'Andriamanitra tompoko ohatran'ny hoe mbola misy fanontaniana anankiray tonga dia tizako amin'izay zavatra zay. Matetika tsy inona ny olona mieritreritra hoe mahita an'le mpanompon'Andriamanitra dia mahita an'Andriamanitra dia eken'Andriamanitra le zavatra misy. Dia ny ankabetsahany ao am-piangonana mantsy ny lasa ahoana ry zany tenenantsika an'izany ohatrany hoe miaina tsy sazoka ny zava-misy
mety hoe vokatry ny tsy fahalalana ve sa vokatry ny tsy famakiana baiboly mihitsy kosa ve za koa tena hoe tsy manana amin'ny fanahy-masina mihitsy ve sa tena hoe anankiray koa hoe lasa matikena maso satria efa ato zay dia menatra amin'ny fiarahamonina hifindra fiangonana indray ve reto sa hoe ahoana ny fandehany amin'ny ankapobeny tonga dia itsika ohatr' izay ilay izy mantsy satria zay betsaka ny ka ohatran'izay zany tena marina dia hoe ao inona ny zavatra mety hoe za tsy teny hoe ataontsika fa matoko ty fotoanty anankiray tena hoe ho an'ny rehetra satria velatra ao mandrehetra ilay izy a dia za mino fa Andriamanitra manana teny manokana fa ny rehetra mijoro satria ny tanjon'Andriamanitra ny atongavan'i Jesosy dia tsy ampifantoka ny zavatra anankiray amin'ny olona anankiray fa izara le fahasoavana ho an'ny rehetra zany hoe disponible ho an'ny olona rehetra ilay izy dia mety hoe fotoana anankiray koa ngambany ity pasteur mialatsiny fa ty moa zany fotoana tsy hoe tsisy hoe ty fantaniana nomanina ty ato amin'ny anaran'i Jesosy fa tena hoe fotoana anankiray koa ty ahafahantsika tena hoe mitory ny amin'ny rehetra ny amin'ny fijoroana ny amin'ny famakiana ny baiboly ny fahafiaron'ny fanahy masina mba hahafahan'ny rehetra manana maso miratra fa betsaka miazakazaka mantsy fa mitodika any ariana dia izay no andao resahana eny pasteur alleloia zavatra anankitelo misy famarinana daholo zavatra nytenen'ny pasteur teo voalohany a itsika manana an'ilay fomba hoe mahazatra na ianao zany ohatrany hoe lasa ny imaziny Kristy a tsy hitatsony amin'ilay fiangonana fa mipetraka loatra ny sarin'ny pasteur ohatra na ny mpitandrina io na mpitarika ny problema ao anatin'ilay izy misy fampianarana mampitodika kokoa ny mpitandrina fa adino Andriamanitra raha izay faharoa manarakaraka an'izay koa isika mila manana fanahy masina rehefa nandray an'i Jesosy dia ao misy an'ilay teny zay ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito amby roapolo hoe ny osotr'Andriamanitra ao anatinao koa dia hampianatra anao zany hoe omen'Andriamanitra discernement ianao a afaka mamantatra ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao ary tadidio fa ny zavatra avy amin'Andriamanitra dia mampisy fitsarana ao anatinao ny fanan'Andriamanitra zany tonga dia mametraka fitsarana ao anatinao fahatelo a le zavatra ampianarinao am-piangonana ny tena ratsy indrindra dia ty ny hoe isika lasa mifandray samy olona manam-pahalalana sy fahendrenan'Andriamanitra fotsiny fa tsy eo ambany fitariana fanahy masin'Andriamanitra tsony io koa tena fahingeza be mihitsiny ny mampiombona antsika eto any Andriamanitra fa ny fotoana ivadiako amin'Andriamanitra tsy tokony hanaraka atsony nareo tsisy zany mandrakizay a fa maneho am'le hoe ahoana moa le hoe fivadiako amin'Andriamanitra raha sanatria ka manona ny nanaran'i Jesosy nefa mpitaribato vilambava zay le antony ifampatsahivana tokony velarina kokoa le fifampatsahivana samy zanak'Andriamanitra hoe na pasteur aza ohatra na apôstôly aza ohatra dia mila mahazaka ny fanairan'ny fiangonana raha misy zavatra tsy mety satria lanitra ny tanjona asanazynareo le fipetraka izy misy fotoana ane tsy Mosesy no nytenen'Andriamanitra fa Finiasy satria Mosesy variana fa izy no nahita problème atao amin'ny camp dia tany aminy mifankasitranaN'Andriamanitra na tonga n'Andriamanitra miverina atao amin'ny Israely fa tsy voatery any Moizy foana na izy ara no nisehoan'Andriamanitra noho izany mila ifampitatana ny an-danitra ohatra sanatria nareo zao mahita ny fiainako mahita ny zavatra rehetra zay iainako sy momba rehetrarehetra dia nareo a hiaritra n'le izy nefa fantatrareo fa tokony hiova ao anatin'le izy ahako dia ahoana no ahafahan'le filazantsara azo aina ny tanjontsika ho any an-danitra atonga n'le teny ho teny fiainana fa tsy ho anganongano zay mahatonga hoe tsy hanao anganoangano mahay mitondra ny fanan'Andriamanitra tsara sy manaiky ho tariha ny fanan'Andriamanitra zay ny tanjon'ny fiangonana fa raha vao tsy zay ny zavatra mitranga dia tsy maintsy mivily lalana io na mandefitra ianao fa mizaka fotsiny satria zay ny natao mipasy zay ny lazay mpitandra zay mpitarika eo zany tonga de zay ny lazainy zay ny lazainy tsara ny manana obéissance fizafiany zavatra hoe renao avy ampitarika tena fahendreny zany fa tsy ny zavatra rehetra raha vao renao hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra manana antony tokony hijorona satria nomen'Andriamanitra ny fanahany hoe ohatrany tsy izy zany zavatra zany fa tokony misy zavatra dia mivavaka tsara ianao mangataka amin'Andriamanitra dia miteny an'le mpitarika kosa aloha fa tsy tonga dia iny ianao manao ny ataonao miteny mihaino indray mandeha izy tsara tsy mihaino fandroana izy tsy mihaino fantelona izy a dia tsy tokony tsony ianao ao satria tsy lalana hitondranao any an-danitra mihitsy zao io fiangonana io raha ny tena marina satria misy zavatra tsy mety ekenao esprit Nicolaïta ohatra ny fitsangajangana hitanao zao le fitsangajangana fa manomboka miparitaka ao am-piangonana dia anao miaccepte an'le izy hoe fa fiainan'ny olona tsy hita fa nofy any nefa zavatra tsy akasitran'Andriamanitra zay zavatra hita tsy akasitran'Andriamanitra dia tsy ao Andriamanitra noho izany mila mijorotsika mamerina ny fiainantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra za tsy miteny hoe olona parfait daholo ny rehetra
fa mila miezaka tsika zay le tenenko ao anatin'ny lobary andasy ohatr' zao a itenenana zavatra be deaibe satria zao tsika eo anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny paska de afaka isa-tokantrano tena miresaka ny zavatra tsy tokony ho resahana ary azo resahana eto daholo hoe amin'izay zavatra mety hoe everina fafaty fa tokony hoe ho azavaina zay mihitsy le de manjary lasa tsisy tsony zany le repère hoe aiza ary ny tena endrika tokony hitarafako ny fahamarinan'le filazantsara raha tsy hitako amin'le mpitarika mitondra n'le teny-pahamarinany zany na ao amin'le image hitako tokantrano amin'izay tokony hanafako an' jesosy zay le hoe ozy izy paoly manafa ozy izy tahaka ny hanafako an' kristy satria mantsy natonga nananontany ala izy de zao hoe taoriana fitsanganan jesosy de nisy olany eo na taminy fa tamin'ny fotoana namakian jesosy le mofo de nahita ny masony de exactement zay ohatra ho anao zao mantsy le izy hoe tsy maintsy aloava ny fahalalako ny zavatra endry zavatra anankiray afaka ataon'andriamanitra eo ampandraisako azy a de iny lasa finoako avy eo mahatonga na miresaka zay satria paka androany de amin'ny fotoana zay andraisana ny mofo de misy zavatra afaka ampahiratin'andriamanitra miova ankatramin'ny conviction manaraka ny sitrapon'andriamanitra mihaino ny fany masina mandeha araka programan'andriamanitra so raha ataoko fa tena mazava indrindra miverinao paska mihitsy pasteur tena miverinao am'le paska pasteur anatin'izay mariny zany tompo teny jesosy tompo ia mino fa misy tsy hoe ventiny na ranony azontsika tsoahana fa misy fiainana ao anatin'izay fanontaniana sy valin'izay de inoko fa misy fahazavana sy fahamarinana afaka namangy atsika na isika efa eto na isika nisy tokantrano ary amin'tian'io ty de mirary ny fiadanan'i jesosy eo amin'ny fiainanao manokana ao anatin'le teny be deaibe nazavaina teo de fataro fa nanomana zavatra jesosy a ary efa manao zavatra izy a ary mbola ho ataony zany a ary tsy amela atsika ny tompo satria mafy loatra le zavatra efa niaretany raha tsy tonga ny an-danitra isika avy hatrany angamba ny amarana antsika ny fotoana de manasa ny pasteur apiditra ny zay rehetra efa eto miaraka amin'ny ampanao fiankofana mozika ahafahantsika miombona amin'ny latabatra ho anao zay ny tokantrano ihany koa raha efa niomana ianao de hiaraka isika ho an'izay tsy afaka dia amin'ny fotoana ahafahanao de manao ny fandraisanao manokana ianao iny ranao iny Nefa tonga fezo sana
misaotra tompo fa ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao dia miasa foana eo fiainanay. Misaotra tamin'ity marain'ity ny fahafahana tsiray avy ny ombona taminao tao anatin'ny teny communion na ny teny mpiambonana. Makasitraka tompony amin'ny rahanao sy ny tenanao izay nasianao tamin'ny endriky ny mofo. Ahafahanay misitraka fa ny zavatra eny an-tananay dia tsy zava-pona akory fa zavatra manan-danja ary izy fiatraikany amin'ny fiainanay mandrakizay tokoa. Araka ny tenina hoe nonofoko anie ny tena fihinana ary ndrako ny tena fisotro. Nisy fotoan'izay Jesosy taloha nieritreretra hoe fa ahoana ary mahatonga an'i Jesosy hoe tena fihinana ny nofony amin'ny endriky ny mofo. Raha misy ny zavatra tokony hohanina dia ny vary sy ny laoka. Eny tena tonga dia hita hoe mampatanjaka, mampijoro, misy vitamine, misy ny zavatra rehetra. Kanefa hozy ianao hoe reny tsy tena fihinana fa nofoko ny tena fihinana. Satria ilay hitahiry anay ho amin'ny mandrakizay. Ilay tonga anay hitafy ilay famorolana vaovao eo amin'ny nofo, hitafy ilay tsy fahalovana no eny an-tananay androany satria takatray izany tamin'ny famarinany teny sy fanambarana avy aminao. Androany maraina Jesosy, ndretra tsirairay avy tonga manatrika ny seza fiandriananao. Mety ny toerana ny samihafa any amin'izay misy anay tsirairay avy ihany. Fa tsaroko ny teninao talohan'ny elanao teto ambony tany teo mifandraisana niaraka tamin'ny mpianatra hoe mahafantatrareo moa tsy mba hihinana mitony vokatry ny tany toy ny intsony mandra-piverina sy mandra-pahatonga anareo any amin'ny fanjakany raika. Zany hoe ianao zany mandraka androany tsy misotro ranom-boaloboka any an-danitra, tsy akisotro ny mamy ny etaetam-piverenanay ho ao an-dahapany ray mandrakizay. Mbola fitiavana foana no setrinao Jesosy. Matsiaro ny famarinan'ilay teny androany hoe rehefa vakina ny mofo tamin'ilay mpianatra roa lamany Amosy ka ny an-trano tao an-trano ianao ka nivakina ny mofo dia nisokatra ny maso ny ahalala izay hita hoe ay niaraka tamintsika izy, ay izy le ndresaka tamintsika teny an-dalana. Rehefa ny sofonay no mandrehanao dia mety angorangoraka be fotsiny ny fonay fa tsisy fiovana eo amin'ny fiainanay, fa rehefa ny mandalo mipasaza mipasika izay dia misokatra amin'ny vision anay, mahita izay renay avy aminao. Androany Tompo, aoka ny masony tsiray avy isan-tokantrano ahiratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ahiratra ny masony ara-nofo, ahiratra ny masony ara-panahy, ahiratra ny masony sainy, ahalala ny fitiavanao azy, ahalala ny fahatokiana fa tsy zava-poana ny zavatra nataonao fa mihoatra lavitra no izay antenany ny zavatra efa vitanao. Jesosy androany aoko tanteraka ho ny famakina ny mofo izany fahamarinana rehetra izany tamin'izay nizaraina teto. Fa Jesosy tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia hozy izy hoe tia hozy izy ny tenako izay vakina ho anareo. So natao ho fahatsiarovana misaora azy. Tahaka izao ny ranom-boaloboka. Hoy Jesosy hoe raha tsy nisy raha latsaka hozy izy ny apôstôly Paoly dia tsy nisy famonjena. Lanja ny famonjena dia nasehony Jesosy tamin'ny lanja ny fanoloran-tena izay nataony ho antsika. Rehefa latsaka ny rany tafiditra teo amin'ny fanekena vaovao zasy ianao dia ilay fanekena ho amin'ny famelana ny fahotantsika. Ho Jesosy hoe tia ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo ho famelana ny fahotanareo. Ka novininao vininareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara mampisy ny révélation nanomboka tamin'ny nahafatesany mandra-piveriny. Hozy izy ny tompo androany, ilay hitahiry ianao mandra-piveriko dia tsy izay nataonao fa ny nataoko anao. Misaora azy. Misaotra Jesosy, misaotra fa miombona aminao izay androany. Tsapanay ny lanja sy halala ny zavatra nampidirinao ao anatinay. Nofotrao sy ny ranao, miombona amin'ny fahamasinanao izay, miombona amin'ny fahamarinanao izay, miombona amin'ny fitiavanao izay. Velona ianao satria velona izay Jesosy, velona izay satria velona ianao Jesosy. Feno anao ny fiainanay, tianao ny ao anatinay.
tsy haritra hoe rifa 3 taona fotsiny ianao niteto tany fa maika ny ao anatinay mandrakizay ianao satria tianao ny miombona aminay ianao no nisahirana taminay ianao niadinay no tsika rehetra n'olo tena ho an' Jesosy teny hoe tia momba manontolo Jesosy atolotra anao halleluja tia ny tenako Isorana ianao zao fotoana maraina fotoana sarobidy na manginao anay tamin'ny alalan'ny fanatrianao na manginao nisa tokantrano tamin'ny alalan'ny fanatrianao mankasitraka ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny valiny misaotra ny amin'ny fanazavana ary misaotra indrindra ny amin'ny fiasanao ambadiky ny teny ny amin'ny famelombelomana ny amin'ny fanasitranana ny amin'ny fanafahana izay mitranga sy miseho mandritra ny re fotoana ny teny reny matsiaro zay ny voalaza ny Matthieu toko 9 hoe ary ny teniny no namoahany ny démonie ary marary rehetra dia sitrana avokoa saotra betsaka ny amin'ny fotoana ny fandraisana sy ny fiombonana saotra betsaka ny amin'ny famonjena saotra ny amin'ny minitra sy segondra mbolomena ao anay saotra ny amin'ny fahalalana saotra ny amin'ny fahendrena saotra ny amin'ny fahatakarana mankasitraka anao zay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra ny amin'ny fahagagana ataonao mitranga sy miseho saotra ny amin'ny fanovana sy ny vavaka valinao amin'izao ora sy taona izao saotra ny amin'ny fanovana izay ataonao azo sapaitanana saotra ny amin'ny vavolombelona mankasitraka raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-keravy Nazareta. Amen. Amen. Isoranantsika ny fotoana androany maraina akasitrana ny tsiray avy izay nasaina ho anisa tokantrano izay nanaraka an'izao fotoana izao ihany koa ino ty fahamarinana anankiray ity afakinao an-tranonao Jesosy hitoetra ao am-ponao Jesosy anotrona anao amin'ny fiainanao ray manontolo izy tsy lavitra Jesosy feo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanahany ary inoko fa tahaka izay nitranga
aloha ela be zay tandindo ny zavatra ho avy tsy voatery ho takatry ny fononao ny zavatra rehetra vao iva fa na amin'izay tontolo tsy takatry ny sainao azy no ny hery izay miasa ao anatinao dia afaka iseho ny herin'Andriamanitra, afaka ny ho sitrana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao, afaka ny ho voavaly olana amin'izay zavatra manahira-tsaina anao mety mampiravoravo-tanina anao. Tsy mampaninona fa zay nantavana ny Mosesy no nataon'Andriamanitra, zay nanoliana azy no nitadiavana azy, azay rehetra nanadinoana azy na tonga ny maro ametraka azy teo amin'ny toerana hoe tena miaraka aminao tokoa Andriamanitra. Mino androany maraina fa tenim-piainana hitondra famonjena ho antsika no mizarena teto. Voninahitra ilay tokana amin'ny toetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, lay mendrika hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mino fa ny fitiavany tsy miova, ny fahasoavany mendrika, ny fahatsarany tanteraka tsy andaona hafoenao mandrakizay. Hitanareo ny Jehovah ka iaronareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandihana fa fafenona no ijoroany eo anivonareo ka ilazany hoe aza matahotra izaho ihany ty fiadanana ho anareo, tahaka nandrandray ako no andrako anareo. Mandihana n'izao tontolo izao mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, ataovy fantatry ny olona rehetra mialohan'ny iverenako apakatra azy ny lehibe ny fitiavako sy ny famindra-poko. Fa raha mbola misy fofinaina eo ambavoro, mbola misy antenainany aminy, lazao fa ny aiko no natolotro solo ny zavatra rehetra sy ny faharatsiana rehetra efa vita ny antoko mialohany ny andraisako azy, fa tsy hisy helika eo amin'ny fiainana ka tsy vitako ny amela azy. Teneno mba hiveriny izy sy joro fa tia azy manina azy, tiako loatra izy ary malala eo masoko, tsy manam-paharoa eo masoko izy. Zany no afatry ny tompo anao androany, raha isan'ny teny zany, zany tsodrano zany fa ianao Andriamanitra. Ho Paska sambatra ho antsika ny Paska androany, pasom-panovana ho antsika androany, Paska iraisantsika amin'ny Jesosy androany, Paska iombona antsika amin'ny androany. Raha ho atokantrano ianao androany mbola tsy manana an Jesosy nefa te iombona aminy, avereny miaraka amiko sao vavaka sao. Jesosy io manantona anao androany maraina, mamindra fo amiko, mamelany fahotako rehetra androany. Jesosy manao fanekena aminao fa raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana, midira ato anatiko, manapa eo amin'ny fiainako, sorato eo amboky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra misotra amin'ny famindra-po, misotra amin'ny famelan-keloka, Island sotra Jesosy. Amen. Mametraka ny veloma finaritra ho antsika tsirairay avy samy ho tahin'Andriamanitra daholo veloma tompoko. Sotra pastor, sotra tsika rehetra rehetra. Magaga tsy takatry ny saina, velona Jesosy, asy miombaly anio mandrakizay, velona Jesosy, presidini fafatesa